Alleloia. De amin'ny fifaliana lehibe indray ary raha samy mamalala no ianao amintsika amin'izao fotoana izao. De tonga indray ny fotoana izay rahantsika eto ato anatin'izao fandarantsika. Vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a, ny Aki radio a, ny Aki media, ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana ary indrindra ny groupe izay maresy izay miaraka aminay mivady manototo safoana izao fandarana izao. De fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy de matoky sy mino fa salama tsara daholo indray tsika ary matoky koa fa ifampitatana indray tsika anatin'izao fandarantsika izao de mirary ianao hatratra amin'ny farany adiny roa eo tsika niaraka eto androany satria moa androany de fotoana hafa mihitsiny satria nataontsika spesial ihany ny vavakantsika androany ataontsika hitoranam-bavaka an'ireo olona izay miatrika mafy ny aretina amin'izao fotoana izao ary na ho an'izay mbola tsy miatrika koa ary de ilainao zao torolalana sy vavaka sy fitondrana vavaka zao hiatrehantsika hiatrehanareo hiatrehan'ny olona izany aretina izay mamely de mamely tokoa amin'izao fotoana izao ka fifaliana ho anay eto amin'ny fandarana andramoka izao ny mitondra ny anjara brika ho fiarahametana amintsika malagasy ao anatin'izao andro mahory zao satria de mahory tokoa satria de maro tokoa ny fahafatesana misy amin'izao fotoana izao tsy tena miondrika ampanajana mampahery ihany koa ny olona izay fianakaviana donam-pahoriana indrindra ho any Madagasikara satria aty andafy moa somary mangingina io isaorana an'Andriamanitra fa ny any Madagasikara kosa de tena hoe mafy de mafy zany fahafatesana zany amin'izao fotoana izao ka mampahery ianareo izay donam-pahoriana ianareo izay marary ary zany indrindra anaovantsika an'izao fandara zao amboarina ny saina hivavaka tsika fa tsy misy zavatra izay tsy vitan'ny vavaka tsisy zavatra izay tsy vitan'ny vavaka manana finoana de ambony moral fa manan'Andriamanitra velona isika ary izay manokana eto de safoana zay tena hoe iza-toetra ny Andriamanitra izay ivavahantsika eto ataontsika fantatry ny fahavalo fa manan'Andriamanitra mahery isika ka miarahaba anareo izay vao androany vao miaraka aminay eto de raha tonga eto ianao androany de tonga soa ianao ary tsy vahiny ianao fa tena hoe raisinay tahaka ny olona efa eto matetika isan'andro tahaka nyreto izay efa eto isan'andro ihany koa ranavavy efa niakatra be dia be ny anarana de tsisy hitako intsony fa Erikaraka fotsiny fantatro eto teo niditra voalohany de ny ankoatr'izay ny taoriana tsy de hitako intsony ankoatran'ny ranavavy Aza sy Kapatitsy i Maolo Faly Aimé Manambotso Tina Malala Lovely Rodine Razana Monika Zina Teoda Arina Iana mba manaova réaction kely hoe zay rehetra efa teo talohan'izay taoriana ranavavy Erika fa misy tsy hitako any ambony any Aimé Manambotso Aza sy Kapatitsy Verselina Dia Marijo Angela Io Tojo Mikael Mampionina Yama Marie Angeline Faly Raheritovo Tina Malala Rodine Marie Linda Razafindrakoto Monisy Razafy Malala Zina Teoda Donina Suzelle Olga Razamandimby Marie Charline Jonathan Tongasoa Elifanto Fleur Tahina Loïc Raobella Tahina Jesosy Koda Léonie Fleur Sandrine Erika Dia Eliana zany aloha rehefa eto daholo foana Mami Robin Full of Grace faly koa mahitanao eo tanambavy Robin dia Mama Valtina zareo any Madagasikara Rantanira Marie Charline Felina Rakoto tonga soa daholo tsika rehetrarehetra Roly Anis dia Erika Tina Malala RTCR Zina Teoda tonga soa Terir Albenja Razana Monika Tina Rakoto Arzaka Côte Camaradin'i Jesosy Alleloia tonga soa nareo de maharetatra amin'ny farany androany afinaritra ny fandarantsika satria hofaranantsika amina fitondranam-bavaka mahery vaika androany ary tena Tsiry Amboaramiel Rina Barasta Alleloia tena le vonitsika amin'ny vavaka io ry havana malala le vonitsika amin'ny vavaka izany arety mandringana izany raha ianao tonga eto androany de tady ity fa solotena ny fianakavianao ianao noho ny aminao de tsika mivavaka eto androany ny fianakavianao manontolo ny fianakavianao indrindra ny akaika tena ho tahin'Andriamanitra ho arovan'Andriamanitra betsaka aminareo no lasa tsy afaka manao partage ny fandarana koa hatramin'ny fandarana izay ataonay hatramin'ny atoandro
olo karaha n'oroso lantony rina tahiny tompo aloha de atao ahoana moa fa de tsy afaka partagenareo ndray zany zao fandarana zay ataonay tsy maninona nefa zany fa isaorana an'andriamanitra aloha efa eo nareo de miorena tsara am'izao andro farany zao de ho tahin'andriamanitra mino ny zavatra rehetra aloha ary de andao aloha tsika aloha hivavaka ho an'ny fandarany andao ampandrosotsika ny anabavintsika maolo falia avy atao frantsa izy no hivavaka ho an'izao fandarana zao hitondra vavaka ny fandarana tahiny tompo ranabavy maolo falia anao ny fitenenana tahiny Jesosy pasteur de tahiny Jesosy tsika rehetra iaraka hivavaka ary tsika Jesosy Kristy tomponay io miditra eo amin'ny fanatrehanao indray izahay amin'izao fotoana izao. Izao ilay ora maminay indrindra Jesosy sarobidy loatra aminao, sarobidy loatra aminay izao fotoana izao satria eto indray no andrenesanay ny tenao. Ianao mihitsy Jesosy no aoka ampiteny mpanomponao, ianao no aoka anaisotra favan'izy ireo. Ianao mihitsy anie Jesosy no aoka hita fa tsy izy ireo. Dia apetraka fenty afeny ao latananao Jesosy ao fotoana mavaka ao. Iza Jesosy tongeto, naiza firenena misy azy Jesosy dia samy andray izay tandrify azy tsirairay avy izay. Rakofy angama-herinao Jesosy ny connexion anay tsirairay avy. Ary feno ny fanahy masonao izay tsirairay avy Jesosy. Entinay hamakivaky ny tontolo androm-piainanay rehetrarehetra. Jesosy raha misy koa ny zavatra izay nataonay tsy mifanaraka ny sitraponao dia ny fonanay tanteraka eo anatrehanao. Eto koa Jesosy no andraisanay fanapahan-kevitra, amelanay tanteraka n'izany zavatra rehetra tsy mifanaraka ny sitraponao izany. Ninona Jesosy, tavitava izay mbola ampiasanay ambadika izao fotoam-bavaka izao dia mihitsana tanteraka amin'ny anara-maherinao izany. Dia manatrefenao anay ianao Jesosy. Saotra anao izay Jesosy fa anisan'ny mino anao. Ianao Jesosy no tompon'ny fahefana rehetra. Ianao nahary an'izao rehetrarehetra izao Jesosy dia ianao ny azakazahanay. Hitanao Jesosy izao arety mandringana mamely anay, mamely ny firenenay izao. Tsy misy vahaolana fa tsy ao aminao irery ihany Jesosy dia izany ny anatonanay anao amin'izao fotoana izao. Dia ianao mihitsy Jesosy no aoka anome izay anjara sazanay tsirairay avy. Dia apetraka fendy afeny am-pelantananao Tompo ny fahavitany fotoananay rehetra dia rakofy amin'ny raha maherinao izay. Saotra Jesosy malalo. Amen. Halleloia. Isaorantsika an'Andriamanitra. Misaotra betsaka ny vavy maolo falia tao anatin'izay vavaka matsiro fanombohana izay eo tahin'Andriamanitra ny ianao amin'izay rehetra ataonao tsy ianao ihany hatramin'ny ankohonanao ho tahin'Andriamanitra izany anabavinay izany. Eny ary mialohan'ny hanamboatsika ny fandarana aloha ny idirantsika amin'ny ten'Andriamanitra izay zahako moa nitondra ten'Andriamanitra eto androany zahako ihany nitondra ten'Andriamanitra eto androany dia anao eno hiritsika tahaka ny mahazatra ary rehefa eno hiritsika dia ao anatin'izay izay anao ny hiomana amin'ny baiboly, hiomana amin'ny toerana tsara fa eno ten'Andriamanitra sika ary rehefa avy eo. Halleloia. Dia andao ary tonga dia eno hiritsika Mikeia Randriana Solo tonga soa ianao zay avy no hitanao teto dia tonga soa ianao ka mba naranta malala efa eto foana. Halleloia. Tsy adintsika miarahaba andreny olona vahiny ataontsika hitany olona fa mahay mandray vahiny tsika eto Halleloia. Andao ary andao eno hiritsika atolotra anao ty hoe tiany ianao tian'Andriamanitra ianao. Raha mbola velona eto ianao, mbola maheno eto ianao dia tian'Andriamanitra ianao. Tsy salasalantsika izany. Andao ary ianao izay izay dia avy hatrany hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika rehefa avy eo feno finaritra azy. Halleloia. Lavahatra.
Halleloia, mbola tiany ianao a, tiany ianao na dia tsy mendrika ny ho zanany ary, Andriamanitra tia anao ary tsy mbola manana eritreritra Andriamanitra ny hanary anao. Halleloia. Ary izany mahafa ny Andriamanitra tompontsika. Misy fotoana izy malahelo amin'ny ataontsika, misy fotoana izy tezitra amin'ny ataontsika, ary rehefa tezitra izy amin'ny ataontsika dia indraindray tokoa izy tena manitsy ary mety mikapoka, saingy hoy ny tenin'Andriamanitra indray mpimaso ny fahatezerana fa mandrakizay kosa ny famindraam-poko hoy ny tenin'Andriamanitra. Andahoarintsika hanao ny tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao voaray ny mesazinareo. Maromaro ny mesazy voaray isaorana an'Andriamanitra. Tsy ilay aretina ny isaorana an'Andriamanitra fa ilay mesazinareo izay voaray. Amen. Dia hoentsika mbavaka izany androany. Izao aloha mampalahelo fa misy aminareo tena tsy mety mahita le fa eo ilay fandarana ohatra takan'ireny ambavy-domoana tsy mety tafiditra tamin'ny fandarana androany izao betsaka aminareo te hanao partage tamin'ny takariva mahafinaritra fa tsy mety lasa tsy mety atao partage ny fandaranay, ny fandarantsika. Tsy fantatro inona foana ny anton'izany. Fa dia miaina amin'ny zava-misy tsika. Miaina amin'ny zava-misy tsika. Misy manana kaonty efatra izay mivady ato Aki Radio, Aki Media, dia ny kaontiko kaontin'ny mampionona. Mahavariana fa na ny kaonty hafanay reto ary dia tsy mahita ny zavatra izay ataoko indraindray. Dia ohatra misy fanelingelenana hafahafa efatra amin'ny herintaona izao fa mitombo foana ny fanelingelenana. Raha nandinikanareo nisy vidéo antsika be dia be tamin'ny fandarana be dia be mihitsy no nofafan'ny Facebook tamin'ity herinandro ity. Izay zavatra efa tamin'ny sasany tamin'ny herintaona. Hitareo vao miteny momba an'ilay resaka fanefitra an'ilay zavatra iny dia izay mba zavatra an'ireo marika anay raha vao iny no resadresahako dia lazaindrareo misy olona mangataka droit d'auteur ren'ilay vidéo zaraiko iny, vidéo mitovy foana zareko matetika.
Any tena marina efa fantatra le zavatra tiana tongavana. Ifalitsika aloha ty Facebook ty de mbola misy e. Voalohany resaka tamin'ny nareo, nisy olona taminareo ny resaka tamiko. De teneniko efa kely nge izy ty sisa. Efa kely nge izy ty sisa satria io nge rehefa ao aoriana kely ao io fotsiny no tapahan'ny olona de itsika tsy afaka ifampahireto de efa tombom-be ho an'ny devoly e. Raha izy fotsiny nge androany tsika tsy afaka ifampitondram-bavaka eto e. Satria za mino fa zay hoentina ambavaka eto androany tsisy laviny io aretiny io. Halleloia. Misy lista eo am'ireo olona zay ho tenenina rehefa avy eo ao anaty vavaka ankoatranareo zay efa ankoatranareo zay efa hoentina ambavaka anareo ireo manatrika ireo. Za tena teneniko anareo fa fononay de zao sitrana daholo reo. Tsisy naray am'ireo ary. Reo anarina ho tononona androany teneniko anareo misy olona am'ireo ho tenentsika rehefa anaty fotoam-bavaka. Misy olona efa lasa mahay kely de efa mitataina be mihitsy ny vadiny. Misy am'ireo efa tena atahoran'ny fianakaviany. Fa za tsy matahotra ny am'izany. Jereko ohatr'izao le sary de tsy maninona io. Halleloia. Tsy maninona io satria zao Andriamanitra mbola afaka miasa. Tôlamaina aza nasiany nofo. Tôlamaina aza ray avana nasian'Andriamanitra nofo de nasiany ozatra de nasiany aina de lasa nihetsiketsika. Ka maika fa olona ohatrany somary mahihy. Tsy atahorany reo. Raha mbola eto ny resahanao eto ry devoly de zao tsy miovitrovotra amin'ny sarinady ataonao ary tsy miovitrovotra amin'ny fampitahorana zay ataonao. Fa zay de hiteny tahaka ny Davida androany manao hoe na de mandany lohasaha aliko ny fampatesana aza de tsy atahotra ny loza. Za mampiray anareo rehetrarehetra reo. Io lalovanareo, nareo zay marary ny aretiny io. Io lalovanareo io ny atao hoe lohasaha aliko ny fampatesana. Ary ao anatin'izany lohasaha aliko ny fampatesana zany de misy fanahy fampatesana. Ary zay mandalo eo de tokony ho faty. Fa Davida tsy maty nandalo teo fa lasa aloka fotsiny reo fahafatesan'ireo satria teo ambonin'ireo nisy fahasoavan'Andriamanitra nanarona. Ary androany tsika de hiteny fa na marary mafy efa any amin'ny hôpitaly ary ianao mihaino an'ity fandaran'ity androany entina ambavaka eto androany tokony omeko anao ifankahitsika rapitso, ifankahitsika amin'ny herin'ny androany, ifankahitsika afaka ray volana. De tongava miara manompo an'Andriamanitra rehefa mivelomin'Andriamanitra ihany ry havana malala. Halleloia. Inona ny tsy efa natao ry havana malala? Inona ny tsy efa natao? Efa lany ohatrinona zao nareo ny fidanina fanafody. Fa eto tsisy vola alohanareo eto na ny ariary. Fa ny fanasitranana raisinareo eto tsy voavidin'ny vola. Aza midy ny omby any apahatra. Fa ny Jesosy tsika. Halleloia. Ny Jesosy tsika. Tsy mampivarim-pananana vao manasitrana. Sady ho sitrana ianao no hotahiny ianao. Halleloia. Zany ny Andriamanitra toriko aminao eto raha misy androany vao miaraka aminay mety tsy fantatrao zany. Eto tsy misy an'izany hoe alefaso amin'ny aim-bola ny fanatitra sy ny sisa. Alefaso PayPal tsy misy an'izany eto. Ny avatiny mandeha makany aminao de ny fanasitranana avy amin'ilay Jesosinay. Halleloia. Ny fahagagana avy amin'ilay Jesosinay. Ilay torianay eto no atao tonga any aminao. Halleloia. Raha androany anao vao tonga eto mantsy de nandray mantsy tsy omena tsiny ny olona mehetrehatra. Ozy olona anankiray zay nijery teto izy de tonga izy manontsainy le fandarana tandray andro sabata tam'izay. Itony indray le olona le te-hanan-karena. De hoe manao asan'Andriamanitra zany de mahazo vola. De tsy raha metsiny azy de tsy tezitra taminy tena mahatonga anazy tsy tezitra amin'ny olona ohatrany e. Satria marina ny olona. Efa zany no zavatra fahitany. Fa raha hitanao miaraka aminay de tsy zany mety fahitanao fa tsy zany no hitanao eto. Halleloia. Fa eto de filazantsara madiodio fahamarinana no toriana eto. Ary tsy amidy vola fa omena maimaimpona ho an'izay mila. Ka raha tonga eto ianao androany de tonga soa izy fa lany ny fananana tena vidanina fanafody. Fomban-javatra zany. Fa ho sitranina aloha ianao de ho tsofina rano indray ianao avy eo de mihoatra lavitra noho ny teo alohan'ny fiainanao. Tsy ho salama ihany nefa fa diranovana. Tsy hoe manan-karena koa fa lazon'ny aretina. Fa ny rehetrarehetra zay atao hoe fahasoavana avy amin'Andriamanitra de afaka iainanao zany. Halleloia.
koa de mahereza tonga soa azo voatoerana tsara tonga eto amin'ny fandarana andramoka izao a isika izay ten'andriamanitra atsika am'izao fotoana izao androantsika de tonga-bavaka manokana ny olona akaiky atsika ray aman-dreninao ndray tapo aminao ny zanakao ny vadinao any amin'ny farantsika hitondra faobe any hoe ny firenena malagasy ny sisa sy ny sisa fa ianao tonga eto androany de tena ho avahan'Andriamanitra izao fiaritatory ataonao zao de noho ny aminao tahaka ny teny an'Andriamanitra isan'andro zany noho ny amin'ny Davida rainao niza mpanjaka nanao ny tsinety de zao foana ny tenen'Andriamanitra noho ny amin'ny Davida rainao de androany mba hisy teny ao an-danitra hoe noho ny amin'ny tody Raoly soa halleloia de ny fianakaviany akaiky de tain'Andriamanitra noho ny amin'ny Ely any amin'ny Arniena noho ny amin'ny Zinateoda noho ny amin'ny Sandola nirina noho ny amin'ny Anitra nirina halleloia amen de tsarovan'Andriamanitra ianao aza maiky nareo fa mbola hitondra-bavaka tsika rehefa avy eo Exodosy ijery bokin'ny Exodosy tsika Exodosy toko fa 1:12 ka ny andininy totsika andininy fa efatra zakady hatramin'ny fa valo zavady Exodosy toko fa 1:12 andininy fa efatra hatramin'ny andininy fa valo vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry aloha de zao ny filazana ny amin'ny avin'ny loza 10 marina efa nandalo mipasika isika fa ho vakitsika ihany io am'izao fotoana izao ary Mosesy zao no lazain'i Jehova rehefa tokony mamanton'alina za de hivoaka keo afovoan'ny Egypta de ho fatin'ny lamatoa rehetra amin'ny tany Egypta rehetra hatramin'ny matoan'ny Farao izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany ka hatramin'ny matoan'ny ankizivaviny izay eo anilan'ny fikisoam-bary ary voaloha teraky ny biby fiompy rehetra ho faty rehefa mamanton'alina de hivoaka Andriamanitra halleloia andininy fa 9 ary izy fidradradradrana mafy eran'ny tany Egypta rehetra izay tsy mbola nisy tahaka zany sady tsisy tsony tahaka zany izy fidradradradrana mafy fidradradradrana mafy zany tena fidradradratra fa ny olona nidradradratra ianao fa fidradradradrana mafy hoy ny ten'Andriamanitra misy fidradradradrana mafy ao arama raha ely mitomaniny zanany satria ringana avokoa ireny fidradradradrana ao amin'ny tany Egypta revana de voalazan'ny ten'Andriamanitra fa tsy mbola nisy fidradradradrana ary tsy hisy fidradradradrana ohatr' zany ary tsy hisy itsony ohatr' zany io zany no mafy indrindra io ny fidradradradrana mafy indrindra eo amin'ny tany Egypta za revana malala raha zany eo amin'ny toeran'ny Egyptianina mandrehan'izany lasa mibebaka raha za no eo amin'ny toeran'ny Egyptianina lasa mibebaka zao mantsy revana Andriamanitra ke revana isaky ny teny isaky nampiteny amin'ny Mosesy arô natao Egypta nanomboka tamin'ny loza voalohany na tamin'ny vao nidirany tao amin'ny tany Egypta de rehefa niteny izy de narahana hetsika ny tenin'izy mirahalahy de narahana hetsika Andriamanitra natsipy ny tehana tonga de mivadika mena rano kapohana ny vovoka tonga de lasa moka atsatoka tao anely ny tehana tonga de mivadika raha de tretrinao ianao ve ravana fa impirina hita Andriamanitra ny asa de tsy tokony atahotra ve ianao raha maheno an'izany zavatra zany hoe tsy tokony atahotra ve hoe rehefa mamanton'alina io zavatra io mantsy efa akaiky kely ny atongavana io rehefa mamanton'alina de hivoaka akeo afovoan'ny Egypta de ho fatin'ny lamatoa rehetra amin'ny tany Egypta ho riavana malala fa de inona loatra riavana ny tao anatin'ny sain'ny Egyptianina raha nahita an'ireo loza 5 de efa ampilazaina ny loza 10 fa mbola tsy netiny mbola tsy taitra ny tena marina aloha Farao de namafisina Andriamanitra ny fondy satria zao ny ten'Andriamanitra any amin'ny
any andiny fasivy amin'io ihany dinganako kely aloha exodosy fairaky amby folo andiny fasivy zao ny tenin'andriamanitra aroy Jehovah tamin'ny Mosesy tsy haino anareo Farao mba hitombony ny fahagagana zay ataoko eo amin'ny tany Egypta. Nanamafisan'Andriamanitra ny fony Farao de zao tian'Andriamanitra ho tonga hatramin'ny loza fafolo mba ahitany Farao iza moa Andriamanitra. Raha ny bebaka teo mantsy Farao tany amin'ny loza faharoa de natsika ary tsy nahita an'izany ateo loza fafolo. Fa za miteny amin'ny Egyptianina eto, i Farao iny efa nazy iny. Ary Farao de nidefian'Andriamanitra. Ary i Farao de tsy maintsy ataon'Andriamanitra mahita ny maha izy azy. Iza moa Jehovah no iza moa Jehovah ho Farao. De izy Andriamanitra hoe ho hitanao aho hoe iza. Fa zao. Ianareo izay mangatabavaka, ohatrany anababitiana rakoto arzaka, raha voeto ianao zao manoratra de tena tsy hitako lasany ambony any. Fa MP anaty MP ny fangatantsika vavaka satria raha voeto soratany hoe de tsy ho hitanay lasany ambony be any de tsy hitanay intsony iny commentaire iny raha tsy rapira. Za aloha tsy mahita ny commentaire eto zany tsinge tena mery manao commentaire. Nisy live izy commentaire na rivo riavana roa arivo tsika rehefa sabata reny. Fa tsy hitanay raha vao tsy ataonareo MP. MP ny fangataham-bavaka. Alefanareo ato ny anaran'le olona marary be reny, marary ny avinareo marary. Alefaso MP aminy ny anarana fa ho tononony reny rehefa avy eo. Alléluia. De raha olona mbola tsy marary na hoe anina de aza soratana ny anarana satria fahatongavanareo de efa mahakasika an'izay zay ny fonontsika zay. Fa olona ohatra zany efa tena marary mafy de alefaso ny anarany. Fa tsy nareo rehetra de efa anaran'ny fianakavianareo rehetra rehetra. Na mbola tsy marary ary. Amen. De averiko ny teniko raha zany Egyptianina kandrean'io de lasa naninona lasa ny bebaka. Tonga nam'teny zany misy iry zay tenareo raha napoziko may ozy izy ny tranondrazanay de navoakako moramora ninona ny harmonie. Raha pozitsika fa androany alina ivoaka eo ampovoan'ny Egypta Andriamanitra riavana malala de za te hiteny aminao fa nibebaka daholotsika talohany androany alina. Raha tenenina zao ianao ho avy Jesosy androany alina. Tena hoe tena marina tena ho avy Jesosy fa teneniko anao tsisy sananoto zany intsony ny olona. De nandeha nanao asa soa, nandeha nifankatia, nandeha nifamela heriko, nanao asan'Andriamanitra, ho feno mpitoro teny eto ngambany. Tsisy olona ny amin'ny boîte de nuit androany raha ho androany alina Jesosy no avy. Tadidiko hoe tamin'ny taona tsy haiko ovina iny tamin'ny taona 99 sa 98 nisy an'le jiro be avy eo amin'ny boîte de nuit anankiray eo an-tanimena le mitaratra eny amin'ny lanitra de natao essai izy io tsy haiko izavy mitao Antananarivo nahita an'iny. Nisy an'le boîte teo an-tanimena de misy an'le jiro mazava be tonga eny an-danitra iny de nanao essai ny tompon'iny boîte de nuit iny olona malaza be Madagasikara fantatrareo ny tompon'izany boîte zany taloha dia eny amin'ny lanitra nisy nazavazava eo ampametrahana tômôbily eo amin'ny parking ny tanàna izy tamin'iny. Fa misy gardien anankiray zay gardien parking lasa izy sitrika tanaty tômôbila de tomany fola Jesosy satria ho avy Jesosy hoe Jesosy tonga io fa rano satria zany efa va mahay baiboly ihany hoe eny amin'ny rahoan'ny lanitra de anelatrelatra fa tena lasa hoa le Ramony anarany raha tsy diso niasa izy teo de sitrika tany ambany loatra ny camion de nibebaka izy olona mpisotro toaka mamimamy mihitsy ary izy tamin'io Jesosy fola tena zay koa no dobodoboka any fa tena ino ny jiro rehetra fa avy eo tonga saina jiro avy aty ambany fa tsy ambany ambony karaha androany riavana malala. Andriamanitra zao no mampitondra ny teny amin'ny Mosesy androany alina ho avy afovoan'ny Egypta ary ny fiaviko eo tsy hitondra cadeau, tsy hitondra chocolat fa hitondra fandringanana, hitondra fahafatesana ho an'ny lamatoa rehetrarehetra. Nefa hoa tsy hoe io vao ny teny voalohany fa efa nisy ny loza sivy. Fa zao riavana malala
tsika rehetra mety samy amy metsin'ny Egypta any nefa naninona tsy mibebaka, naninona tsy nahantona an'Andriamanitra. Za de tena aminao androany. Ny fiavian'i Jesosy nge ravana ohatr' zany. Ny fiavian'i Jesosy eo amin'ny rahona lanitra tsy ny lamatoa ihany fa zay rehetra fahavalon'Andriamanitra de faty amin'ny fahafatesana faharoa. Tsara fantatrao zany. Tena fiavian'i Jesosy zany zavatra roa samy hafa mihitsy. Fifaliana be zany ho an'ny olona niomana fa fahoriana be zany ho an'ny olona tsy niomana. Zao mantsy ry havana, io alina io Andriamanitra tonga. Fa mahavariana de zao, ny avakitsika ny ten'Andriamanitra teo de zao, ary isy fidradradrana mafy eraky ny tany Egypta izy zay tsy mbola nisy tahaka izany ary tsy hisy tahaka izany intsony. 17 eo an'io tsara ty 17 ty. Andriamanitra tonga zany amin'io misy zavatra roa samy hafa. Tsy ny lamatoa rehetra maneran-tany no faty. Amen. Fa hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny 17 kanefa tsy hisy na de alika aza anetsika ny lelany amin'ny zanak'Israely rehetra, na amin'ny olona na amin'ny biby na amin'ny na amin'ny olona na amin'ny biby, mba ho fantatrareo ny sy fampitovian'i Jehova ny Egyptianina sy ny Israely. Eo afovoan'ny Egypta Andriamanitra. De maty daholo ny lamatoa rehetrarehetra. Fa ny zanak'Israely tsisy ninona iseho aminy. Ny tena marina misy fiarovana hidina ary satria ny alika manaikitra. Ny alika na kristianina ianao na lahy na vavy rehefa anaikitra ny alika de manaikitra izy any voakaikitry ny alika. Za avo voakaikitry ny alika. Na ny alika kana ndraindray misangisangaina de manaikitra, misy koa alikan'olona manaikitra anao. Fa amin'io alina io kanefa tsy hisy na de alika aza anetsika ny lelany amin'ny zanak'Israely rehetra na amin'ny olona na amin'ny biby. Mahavariana ao an'ny Egyptianina zay fahafatesana, ho an'ny zanak'Israely mifanohitra amin'ny fahafatesana. Tsy hisy na de ratra aza ho tonga eo, tsy hisy na de lelana alika ikasika azy ary, tsy izy ihany fa na de biby ny aza. Ka ny an'ny Egyptiana nge ravana ary aloha ary na voaloha teraky ny biby fiompy ara de ho faty, na ny zanakalahin'ny Farao na ny zanakalahin'ny ankizivavin'ny Farao, niza rehefa zanakalahy voalohany de ho faty amin'io. Fa ny zanak'Israely niza koa momba azy na biby fiompiny azy. Tsy azo ny alika kitihana akory zany. Za miteny anao androany, ianao io raha tsy Egyptianina ianao fa zanak'Israely. Ny hevitry zany de zao, ny Egyptianina de zay fahavalon'Andriamanitra rehetrarehetra. Am'izao tsika miteny zao. Ny taranaka voafidy de ny zanak'Israely zay mivoaka ny taranaka voafidy de rehefa tsy Egyptianina izy de Jebosita de Perizita de Amonita de Midianina de Moabita sy ny sisa. De fahavalon'Andriamanitra reny. Noho ny amin'ny Jesosy aza velay sy teny anao tsony ianao fahavalon'Andriamanitra. Noho ny amin'ny Jesosy aza velanao isy intsony iteny fa ianao tsy zanak'Israely. Fa noho ny amin'ny Jesosy de za ianao lasa zanak'Andriamanitra. Noho Jesosy de na iza na ianao lasa taranaka voafidy. Halleloja. De amin'io alina io zany izy zavatra hitranga ary zavatra tena mifanohatra be mihitsy. Ny eo amin'ny anankiray ao Egypta tonga de fahafatesana, tonga de fidradradradrana. Fa ny eo amin'ny anankiray tsisy hoa na de alika aza tsy manaikitra, na hatramin'ny biby fiompy voaro. Zao ry havana malala, ny zanak'Israely fantatritsika tsara efa firesahana amintsika teto foana zany fa ny zanak'Israely efa tao Egypta de nomena toerana anankiray mitokana. Gosena ny anarany. Ndraiky jerentsika zany ten'Andriamanitra zany amin'ny Genesis 15:20. I Jakoba rehefa tonga tany
rehefa tonga tany Egypta mbola tsy maty izy i Josefa le narina namidy tany de lasa tanakavana Farao de sy de tonga tao am'izay zanak'Israely de any amin'ny andininy fahafolo ny Genesis toko fa 5:20 andininy fahafolo hoy ny ten'Andriamanitra de onina ao amin'ny tany Gosena ianao ka ho eo akaikiko ianao sy ny zanakao sy ny zafinao sy ny ondry amanosonao ary ny ombinao mba am'izay rehetra nananao de amelona anao eo fa mbola haritra 5 taona ny mosary fandrao lany arena ianao sy ny ankonanao ary zay rehetra nananao. Napetraky Farao teo Jakoba sy Josefa ny taranak'i Jakoba izay taranak'Israely napetraka tao amin'ny tany atao hoe Gosena. Iny moa dikany hoe Gosena. Ny atao hoe Gosena de mizara roa ny heviny tany-pahazavana tanyna masoandro tany misy masoandro zany tany-pahazavana zany ary koa tany misy hery tanyny hery tanyny force zay ny dikany atao hoe Gosena tsy tonga ho azy zany de nanomboka teo mipetraka teo ny zanak'Israely fa saingy rehefa taterina de neny tompo satria i Gosena koa de tany mahavokatra satria misy ny zanak'Andriamanitra de mahavokatra hoe de nitombo arena nitombo isa ny zanak'Israely de natahotra ny Egyptianina de zay natonga andreo natao lasa andevo ka ny zanak'Israely de zao tsy ao Egypta izy mipetraka fa ny tany Gosena de eo amin'ny Egypta ihany fa ety amin'ny sisiny Egypta zany hoe mbola faritanin'ny Egypta saingy somary raha ohatra zany tsisy ranomasina de mitovitovy amin'ny hoe Tamatavy sy Sainte Marie fa zany hoe tsika moa misy ranomasina fa somary eo amin'ny sisiny eo zany. Ny tany Gosena rehavana de tany nametrahan'Andriamanitra nametrahan'ny Farao izay efa nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ao amin'ny tany Gosena io de zao ny toetrandro ao hafa noho tao amin'ny tany Egypta. Ny karazan'ny tany ao de ohatry ny any Madagasikara rehefa mbola ny Antananarivo ianao hafa ny tany manomboka ny Arivomamo sy ny sisa mandeha makany Apefy sy Analavoria ianao efa hafa indray ny tany mahavokatra hafa mihitsy ny paozin'ny tany de ohatry zay ny ao amin'ny tany Egypta fa zao Alleloia na andritra an'ireo loza rehetrarehetra ireo de niavaka tao Egypta etretinao rehefa tao amin'ny tonga ny lalitra tamin'ireo loza folo zany nisy fotoana lalitra de vakinao angeny amin'ny Exodus toko 9 andiny 20 hoana ny ten'Andriamanitra rehefa tonga ny lalitra Exodus toko 9 andiny 20 de vakitsika hoy ny ten'Andriamanitra fahavahako am'izany andro zany kosa ny tany Gosena izay toeran'ny oloko de tsy mba hisy lalitra ao afantaranao fa za Jehova eo afovoan'ny tany. Nisy lalitra be dia be tao Egypta fa maninona tao Gosena tsy tafiditra tao ny lalitra nisy fefy tsy hita maso tonga de mitsoaka ny lalitra satria maninona ao Jehova lalitra tsy tafiditra tao fa ny lalitra tam'izany namonina de niombo ny Farao aza fa tao amin'ny tany Gosena tsy tafiditra tao. Alleloia. Tahaka zany koa tamin'ny andro ny Avandra tam'izany ngeza be mihitsy mahafaty ny Avandra tamin'ny Avandra koa amin'ny Exodus toko 7:120 de miteny ny ten'Andriamanitra manao hoe fa tao amin'ny tany Gosena izay nitoeran'ny zanak'Israely ihany tsy mba nisy Avandra zany hoe misy Avandra eritreretinao misy Avandra eran'ny tanàna fa eo amin'ny tany Gosena tsisy ohatry ny hoe misy elo be manalaka zany ny atao elatry ny Tsoto. Alleloia. Ary tamin'io rehefa tonga ny aizina amin'ny Exodus toko 10 andiny 120 de zao vakitsika nge zay Exodus toko 10 andiny 120 hatramin'ny 720 hoy ny ten'Andriamanitra loza fasivy ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy injiry manandrify ny lanitra ny taninao mba hisy aizina amin'ny tany Egypta de aizina azo tsapaina azonao zany hoe aizina azo tsapaina tena maizina loatra zany tena tsy hifankahitana tena maizina tsisy ninonninona maizina de naindritry Mosesy nandrify ny lanitra tanana de nisy aizy-pito eran'ny Egypta rehetra hatelona fa tsy mba mifankahita ny olona na niala tamin'izay toerany hatelona fa ny zanak'Israely kosa nisy mazava teo amin'ny fonenany ny ary maizina fa ny aty mazava riavana malalana satria mitoetra eo Andriamanitra satria maninona satria mitoetra eo Andriamanitra ary aty am'le vakitsika teo am'izay de zao
tonga le loza tena farak'izay ngezany ndray satria ainana fohy fa tao amin'ny tany Egypta feno fidradradradrana noho ny ainana fohy fa tao amin'ny tany Gosena milamina tsara ohatratsika izao na tsy nity aza ny trano tamin'izany tsisy mpangalatra tsisy ninona adinona napiditra ny akoho tsisy alika mihinana satria maninona satria eo Andriamanitra riavana malala eo amin'ny toerana izay misy an'Andriamanitra eo amin'ny toerana izay honenan'Andriamanitra dia tsy misy fahafatesana misy ihany ny fahafatesana rehefa tonga ny fotoana fahatesantsika fa tsy misy an'io fidradradradrana satria tamin'io dia faty olona mikararahana riavana malala samy hafa mihitsy ny hoe maty tonga ny fotoana fahatesako sy ny hoe maty tsy nampozinao akory ahako dia maty n'io aretin'io tao amin'ny toerana nisy ny zanak'Andriamanitra riavana niporofon'Andriamanitra fa tsy mitovy amin'ny Jehova ny Egyptianina sy ny Israely ny Egyptianina dia izao fahavalin'Andriamanitra ny Israely dia sakaizan'Andriamanitra iza ny fahavalin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ny fahavalin'Andriamanitra dia izao ireo manao izay mampalahelo an'Andriamanitra isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny fahotana amin'ny alalan'ny fanompoantsampy amin'ny alalan'ny fijangatsangana amin'ny alalan'ny fanaovan-dratsy rehetrarehetra dia mahatonga lasa fahavalin'Andriamanitra iza moa reto Israely reto dia ireo izay manao ny sitrapon'Andriamanitra mitia an'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra makatoa an'Andriamanitra halleloia ety zany dia efa teneninanao fa ianao mila mivadika ho sakaizan'Andriamanitra te an-taninareo aho zao nisy taminareo hoe nitondram-bavaka anay ekeko hoe misy nitondram-bavaka fa zay zao tsy nanaovana vavaka spesialy nandritra ny herintaona nisy ny herintaona ohatry zao mihitsy mantsy nanomboka arety taty an-dafy zao nge ny any Madagasikara miatraiky an'le hoe faty olona mikararahana fa tamin'ny herintaona nge taty amintsika haintsika tsara ny zava-nitranga taty fa ohatra tsy dia nanaovana vavaka spesialy zany zay riavana ny antony dia tsotra ihany zay efa mivavaka foana isan'andro fivavahana zany fiainana misy fotoana zay tsy tafavavaka ka tsy eo vao tsy tafavavaka dia tratran'ny Covid fio efa fiainana andray miezaka isan'andro vao manao sitrapon'Andriamanitra miezaka isan'andro mijoro ho zanak'Andriamanitra tianao ve ho hafa ny toerana misy anao ary tokony ho zany ianao tokony ho zany ianao tsy tokony hisy fidradradradrana eo amin'ny tokantranonao tsy tokony hisy fidradradradrana eo amin'ny faritaninao nahoana no avela hisy fidradradradrana eo aminao nahoana no avela hisy fidradradradrana eo aminao raha hisy feoena ao aminao tokony hira fiderana tokony salamy fisaorana an'Andriamanitra fa na dia misy aza ny loza manjoany hafa dia tsy tokony hanjoanao zany fa tokony hijery maso fotsiny ianao izy ny salamy faraika amby sivifolo nahoana isika no hifidy ny dradradradra riavana malala fa ny midradradradra nge dia ny tao Egypta riavana aiza ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao io tsy afaka forsenao fotsiny hoe zahako ho atao Gosena nefa ianao any Egypta ny aminao manontolo any Egypta ny toetranao Egyptianina ny fiteninao Egyptianina ny fitafinao Egyptianina ny fihinanao Egyptianina ny fisainanao Egyptianina tsy azonao forcena hoe za ho atao Gosena fa ny atonganao ao Gosena dia zao halleloia aty amin'ny côté an'Andriamanitra ianao androany zany ety am-panombohana ny fitondrantsika mbavaka izay andeha rehefa avy eo na hoentina mbavaka ianao mihitsy aloha androany manapa-kevitra ianareo rehetra mandefa mesazy fa marary ny sasany aminareo fa misy tena marary be marary mafy za teteny aminareo androany andaotsika hiova côté andao any amin'ny côté an'Andriamanitra ataovy Andriamanitra hoe eo aminao ataovy zay isehonao anatrehan'Andriamanitra za Andriamanitra tsy Egyptianina androany fa zanak'Israely za androany Andriamanitra tena hiova camp hiova toerana Andriamanitra halleloia amen riavana halleloia
zandro any teteny aminao ianao sitrana amin'io aretin'io ianao androany fanapa-kevitra fo tsy nilaina aminao tsisy ezaka angeza be fanapa-kevitra zandro any Andriamanitra ho any amin'ny côté any Gosena ako zandro any Andriamanitra raiso ho any amin'ny côté any Gosena Andriamanitra halleloia ianao tsisy mampatahotra anao raha androany ianao vonina hoe an'olo tena za androany ny Andriamanitra vonina iova tsisy mampatahotra anao io aretin'io za tena ianao za mijoro aminao eto io halleloia zaho tsy matahotra an'io aretin'io ataoko retany ren-danitra zany teneniko zany herintaona mahery zao no tenenako an'izany sao de heverinao fa hoe tatetreto fotsiny a toy izany ianareo any an-davitra tsy tratran'izany taty ny ainga nge taty ny ainga impiry ary avana tamin'ireny nanina moa tsy izy ty tamin'ireny nirehatra be reny izy impiry aho manadio manao gel impiry aho masaka koa ny adiny tena ry havana za tsy matahotra an'io ry havana tsisy fitradradradrana momba an'io azoko antoka atao tokantranoko tsisy fitradradradrana momba an'io re avy atao tranoko satria ato ry havana tsy Egyptianina nipetraka atao amin'ity trano tea misy fanatrehan'Andriamanitra atao amin'ity trano tea atao ponay misy Jesosy velona ry havana malala ary zao vao hitanay ny tombony amin'ny fividianana ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalany fitondran-tena ateneniko anao zany zao vao hita ny vokatra zany fivavahana isan'andro ny olona mivavaka rehefa amin'ny fotoana zay mivavaka isan'andro hoe hatramin'izay ohatry ny hoe inona ny vokatra reny zao ny vokany zao zavatra teneniko anao zao hoe zay tsy tratran'izany aretiny zany zay tsy tratran'izany zay na miodiody na ny atao akaikinay na ny olona manodidina nefa na tongavan'ny ambulance rehetrarehetra tsy tafiditra tratranonay zany fa maninona ny lalitra tsy tafiditra tao amin'ny tao Gosena ry havana fa maninona ny Espita tsy tafiditra tao a ko ahoana ry havana no tafiditra atao traminay ry havana Covid variance ny sisa aretina andao kely de mihevinevina kely tsy olana reny ary serisery kely fa ny zany aretina mandringana zany tsy tonga ato zany ka tsy tonga ato zany ka tsy mahita lalana makaty zany tsy mahita lalana makaty zany androany tapoany hevitra ao ianao ihany de afaka manapa-kevitra ny amin'io amen ny rety mandringana nge ry havana de nisy itsika maky ten'Andriamanitra tao amin'ny Nomeria misy fotoana ny monimonina tamin'Andriamanitra ny olona na metsina an'Andriamanitra ny olona na ho an'izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta ho fatiny an'izay tsy misy mofo aty tsy misy rano aty mahamona minaina ny fanahinay tony mofomofo tony nomen'Andriamanitra mana ny zanak'Israely de zao netsony mana mofomofo tony inona koa tony mofomofo tony efa ry havana ny anjely no misairana manamboatra ny mana rotsaka ho an'ny zanak'Israely isan'andro ary tsy nividiny zanak'Israely ny mana tsy hoe nikapohana aloha ny lamosiny vao nomena mana fa nomena tamin'ny fifaliana sy tamin'ny fitiavan'Andriamanitra fa mbola ny monimonina ihany tesitr'Andriamanitra monimonina io ry havana aza mba monimonina rehefa omen'Andriamanitra anao ny sahaza anao de mifalia ianao ianao za mampatovy ny tenanao aman'olona za ohatr' zao maninona ry anina ohatr' zao ifalio zay omen'Andriamanitra anao ianao nge zanak'Andriamanitra aza monimona de monimonina andiny fahenina de ary Jehova nanam-pandeha nomena ranafo teny amin'ny olona ka nanaikitra ny olona reny ary nahafatesana be deaibe n'Israely noho ny fimonimononana noho ny fanoherana ny sitrapon'Andriamanitra noho ny faniratsiranan'Andriamanitra sy ny sisa manaraka an'izany de zao tonga nomena ranafo nanaikitra ny olona ary zay voakaikitra de maty zay voakaikitra de maty ary no tena rany be deaibe ny olona nafatesana tamy zanak'Israely de nakeo amosesy ny olona de nibebaka hoe efa nanody zay fa zao efa nametsiny any Jehova zay fa mba hifony amin'Andriamanitra zay ary ny ataontsika eto androany de aninona hifona raha mbola tsy vitanao ny fona zay hifona ho anao androany halleloia ka i Mosesy ny fona ho an'ny olona de ny fona tamin'ny olona rehefa nifona de zao hozy Andriamanitra eny ary reko ny fona anareo ianao androany aza tonga de mainka ianao entina mbavaka
fa ianao mila mifony ianao Andriamanitra le zavatra tokony reo tsy nety na ianao efa marary io ary seposepotra Jesosy mifona aminao anatin'ny sainao mifona aminao tam'le ohatr'izao Andriamanitra mifona tam'le ohatr'izao Andriamanitra mifona aminao tam'le ohatr'izao Andriamanitra mifona mibeba fa raha mifona amin'ny zavatra tsy nety ianao iverina aminao tahaka tsy teo ny fomba an'Andriamanitra vao ny fona ny olona dia zao nasian'Andriamanitra nanaovana menarana nanao menarana varahana amin'izay Mosesy ary efa nanao menarana varahana izy dia andiny fasivy dia nanao menarana varahana Mosesy ka nanatona azy tamin'ny hazo lava ary izay olona voakaiky menarana ka nijery le menarana varahana dia velona inona moa zavatra tiana tenenina ny tena marina dia zao misy olona efa nanary aina teto fakira ten'Andriamanitra izay voakaikitry ilay menarana ka nijery ilay menarana varahana dia n'inona dia velona nisy olona efa akaikikaiky ny maty tao efa mety lefa manapatra jereo ny ankizy ahoana jereo any ankizy endra nijery halleloia halleloia velona indray zay n'inona zay nijery ilay menarana ilay menarana varahana ary io natao tamin'ny hazo lava be mihitsy mba ho hitan'ny olona rehetrarehetra ka na voakaikitra na voakaikitra vo eo na voakaikitra efa nanary aina dia velona zay nge mahatonga antsika tsy kivy raha mbola afaka izany olona izany mijery an'Andriamanitra androany amin'ny alalan'ny ao anatin'ny sainy ao manatrika an'Andriamanitra mety efa tsy afaka miteny fa misy oksizena ny vavanao fa ny sainao fotsiny miteny Andriamanitra izany mifona aminao fona aminao tamin'ilay tsy retina teo fa za teteny aminao androany izany ny atao mijery an'Andriamanitra vao nijery dia velona zay rehetra nijery dia velona betsaka ny maty fa betsaka ho an'ny velona ary ireo velona ireo tsika rehetrarehetra reto tsika rehetrarehetra reto nge rehefa nefa saika maty voakaikitry ny menarana varahana voakaikitry ny menarana afo fihinanana velona ohatrao nijery ilay menarana varahana dia Jesosy Kristy izay tandindony izany teo ambony hazo fijaliana izay vao nijerentsika voaingana tao anatin'ny pasika fandresena ho antsika iny ravana fa tsy pasika fandringanana ho antsika fandringanana ho an'ny fahavalon'Andriamanitra fa famonjena ho an'ny zanak'Andriamanitra Isaia 5:20 azadinonao zany 2:20 mijery dia ho voavonjy ianareo ry fahazatany efatra fa zany Jehovah tsy misy afa hoy ny tena ndao jerentsika zany teny zany Isaia mba mareo amin'ny baibolinao zay Isaia 5:20 2:20 hoy ny tena Andriamanitra mijery dia ho voavonjy ianareo ry fahazatany efatra ary fahazatany rehetra azafady fa zany Jehovah Andriamanitra reo fa tsy misy hafa halleloia tsika androany hijery an'Andriamanitra tsika androany hijery hibanjina an'Andriamanitra ianao efa misy symptôme io ianao mety efa ka tsy fantatro tsony na modéré na grave tsy fantatro za ry havana tsy ny stady misy ny aretinao ny zava-dehibe amiko androany amiko reo ataon'Andriamanitra tahaka ny famelolona ray ho ny tenin'Andriamanitra na ny marary efa mitady tsy tempotsony ny fony na ny marary ohatra mbola tsy mare fofona mitovy ihany nareo raha androany hibanjina hijery an'Andriamanitra ry havana ianao sitrany ianao ho voavonjy ianao halleloia maherezy ianao zay vao nisy arety mandringana akory nomero 1:20 na nijerentsika teo nomero 1:20 manomboka amin'ny 1:4 halleloia dia maherezy ianao arety mandringana zany efa nisy foana zany tamin'ny andro Davida arika nisy tamin'ny andro Davida aza nisy zany tany amin'ny Samuela faharoa vakitsika Samuela faharoa ny arety mandringana zany efa alefan'Andriamanitra matetika zany rehefa tesitra Andriamanitra dia arety mandringana fotsiny ny alefany any amin'ny Samuela faharoa 4:20 any dia nisy erreur nataon'i Davida teny Solomana dia nanisana ny olona sy ny aretim-ba nanjo azy tamin'izany io manko tsy azony olona iny ary nidikan'ilay amen iny ary nidikan'ilay hoe nanisa olona dia inona tokony olana amin'izany ka Davida tena nanisa olona dia neka irehare ty dia farako nekana ohatran'ny Nebokadnezara dia tezitra Andriamanitra ary efa tezitra Andriamanitra dia izao ny zavatra nitranga 5:5 nge vakitsika 5:13
Ary gadana kany amin'ny Davida dia nanambara azy tamin'ny kanana hoe inona tinao mosary fito taona va tonga eto amin'ny taninao sa handositra 3 volana eo alohan'ny fahavalonao ianao dia enjehany sa arety mandringana teloana amin'ny taninao kosaino hevero ny valy no entiko miverina any amin'ny jelaniraka dia zao ny fidiany Davida dia Davida tsy maintsy misafidy inona tiany Davida mosary 3 taona ve sa andositra mosary 7 taona azafady sa andositra 3 volana eo alohan'ny fahavalo sa arety mandringana teloana dia tsy maintsy nisafidy Davida ny arety mandringana teloana satria zao io no sady vetivety indrindra no io no azo le fina indrindra tamin'ireo hoe mba miaritra 3 andro dia nisy an'ilay aretina nandringana nandritra ny 3 andro nandringana ny olona fa rehefa nibebaka ny olona izay rehetra nibebaka tsy ringana tao anatin'ireo 3 andro eo averiko foana ny arety mandringana matoa mandringana dia be dia be zay ny maty fa ao anatin'ny arety mandringana zay be dia be maty dia aza adinonao fa misy foana ny be dia be velona ary ianao tokony anisan'ny velona tokony anisan'ny velona aza manahy ianao fa raha androany ataonao ireo dingan'ireo hifony ianao dia hibebaka dia hanolo tena ianao a halleloia dia rehefa hanolo tena ianao a dia ho tonga Andriamanitra dia hanafaka anao Andriamanitra dia ho sitrana ianao satria Andriamanitra mahay manasitrana antsika anao hira anankiray aloha tsika hisotrotsika rano kely dia ao aorianan'ity hira ity a dia hiaraka amiketo mampionina hiaraka hiditra amin'ny fitondranam-bavaka tsika zay tsika vao hivavaka ny amin'ny farany efa vavaka ihany moa zany rehetrarehetra zany fa mino fa voarainao ny afatra zay nentina taminao teto androany ety ampanombohana ny fitondranam-bavaka dia za miteny anao mila manam-pinoana ianao raha entina-bavaka ianao fa tsy manam-pinoana dia zava-poana ihany zany fa manana finoana fa na dia efa marary be mihitsy ary ianao na ny havanao na ny zanakao sanatria na ny ray aman-dreninao dia zao ny ataovy an-tsaina hivavaka tsika androany ao aorian'ny vavaka no ahitana ny valim-bavaka ary mpamaly vavaka ny ivavahantsika eto fa tsy hoe Andriamanitra tsy mpamaly vavaka koa mahereza matanjah ary teteny aminao androany hay ny ataony zavatra rehetra dia mahereza tsika hisotro rano kely tsika dia aorianan'ity hira ity a anomboka amin'ny fitondranam-bavaka isika ivakomanantsika ao anatin'izany voaray daholo ny fangataham-bavaka zay ataonareo a dia mahereza isika tsirairay avy mino aho fa nampahirianao zay teny zay ary mino aho fa azonao sady ny zavatra tiatsika hatongavana anatin'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny fanoloran-tena dia ao anatin'izany a dia hositraniny a isika nalotantsika ty hira anankiray ty hoe hainy atao dia hiditra eto zay sy mampionina dia mbola sitsika hira anankiray a rehefa nomboka ny fitondranam-bavaka dia manana finoana ianao fa hain'Andriamanitra ataony zavatra rehetra mahereza halleloia
ainao vaina tsisy zava-magaga zay tsy hain'andriamanitra atao andriamanitra mikakina andriamanitra mahatalanjo ny zavatra rehetra eo ambany fahefana ny mafindrina to no navela iainako tonga amin'ny fetra ny feo fitarainako sangira mitsena ny fahefanao dia mitrakyndray fa ainao atao ny mafindrina to no navela iainako tonga amin'ny fetra ny feo fitarainako sangira mitsena ny jerentsika fotsiny fahefan'andriamanitra halleloia ianao hitsaka fa hainy atao io amen jesosy Alleluia. Anao Jehova ho ny falebiazana sy ny hery ny voninahitra sy ny famirapiratana ary fiandriana izay rehetra ny an-danitra sy ny tany anao ny fanjakana Jehova ary anao ny fisandrana ho lohany amboniny izy rehetra anao satria mpanjaka ianao manam-pahefana. Alleluia. halleloia isaorana an'andriamanitra tonga eto izay mivady amintsika tsirairay avy eto amin'ity androany ity dia mampionaka manerabandreo satria za mampianaraka taminareo teto teo halleloia dia tahiny tompontsika rehetrarehetra manona ny fiadanany tompo amintsika mianakavy tonga eto androany dia faly be zay miaraka aminareo ary inonay fa andray valim-bavaka tokoatsika androany fotoana manokana androany hitondranam-bavaka ny ankonatsika izay akaiky atsika rehetra ato anatin'ity fotoana ity dia ny angatahany aminareo dia anareo ahatratra amin'ny farany satria intercession nataontsika eto hifampitondra am-bavaka zany hoe ianareo koa hivavaka tsy izay rehetra zany hivavaka fa tsika rehetrarehetra hoe hifampivavaka mihitsy mba hahatonga valim-bavaka ho an'ny tsirairay avy sy ny sambatan'olona dia tsy andrasitsika ela fa avy hatrantsika dia hanomboka misy message maromaro voarainay aty nangataka vavaka manokana mihitsy satria mety efa kagrave le olona misy ny tena efa marary mafy amin'izao fotoan'izao dia entsika mivavaka eto dia rehefa aveo hitondra mbavaka anareo rehetra aza matao ohatra nareo fa ianareo rehetra izay tonga eto dia mahazo anjara avokoa ho alamitsika eo ny fotoana fa ny ataony angatany aminareo dia ianareo maharitra hatramin'ny farany satria tena hivavaka tsika eto ary tena mintsika fandray valim-bavaka dia hivavaka ary sahady ary tsika amin'izao fotoan'izao avy hatrantsika dia hanomboka ny sujet de prière hoentsika eto raha azonao atao mihitsy ny mandoalika ato anatin'ny vavaka afaka mandoalika ianao afaka mitsangana ianao fa tena hivavaka tsika ao anatin'izao fotoana izao mahery izy atao lerantsika rehetrarehetra taharytsika hivavaka vavaka ataontsika voalohany dia araka ny toriteny izay rentsika teo dia ndaontsika aloha hifona amin'andriamanitra satria
Mialohan'ny napairatana ny jamba araka ny toritentsika voaingana dia nisy fangatana famindram-po. Ary raha tiantsika Andriamanitra anao zavatra eo amin'ny fiainantsika farak'izay aingana dia andaontsika hifona. Ianareo reo ka dia tsara fa nareo tonga eto dia Mosesy isam-pianakaviana. Nareo no Mosesy ny fianakavianareo izay tonga eto anelanelana ny banga hifona ho an'ny havanareo sy ny fianakavianareo izay fantatreo fa mety maro amin'izy ireo tokoa mety misy marary nefa nareo mahita fa mety olona tsy mivavaka mihitsy, mety olona tena mbola miaina anatina fahazaran-dratsy, olona tena mbola hitanareo mihitsy hoe maniasy tena ny sasany mety tena maniratsiran'Andriamanitra mihitsy nefa sanatria tratra zany aretina zany. Matsitra ny aretina ihany koa fa etsika ambaka mbarovan'Andriamanitra ny aretina dia ny ataontsika aloha zao dia hifona ho an'ireny olona ireny tsika ary afaka tononinao mihitsy ny anaran'ny olona izay entinao avavaka amin'ny androany ity hifonantsika anatrehan'Andriamanitra angatantsika famelan-keloka satria sambatra ny olona izay vovelany elony voasarona ny fahotany ary aoriana ny famindram-po izay midina amin'ny tsiray avy dia manao zavatra Andriamanitra lavana lala, manao hetsika Andriamanitra ary zany hetsika Andriamanitra zany no atantsika ao aorian'ny fangatantsika fonana ho an'ireny havantsika ireny. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao dia samiary mangoatra ny fitoerantsika. Raha afaka mandoalika ianao dia angatana ianao alika, afaka mitsangana ianao tsy manena ihany koa tena hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ray anay tsara indrindra sady mpanao tsara. Manatona anao izay amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Manatona anao amin'ny finoana izay Jehovah Andriamanitra. Finoana no anatonanay anao satria ianao foana nefa nilaza Jesosy manao hoe mino va ianao. Manatona anao izay Jehovah Andriamanitra satria ankehitriny tena tsapanay fa tsy misy vahaolana ho anay afa-tsy eo aminao. Ianao no hitarainanay, ianao no atononay amin'ny androany ity. Ao anatin'izao andro mahory izao Jehovah Andriamanitra, manatona anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao zahay. Fantatray Andriamanitra fa matoa mitranga ny zavatra tahaka an'izao ny arety mandringa na Jehovah Andriamanitra dia nisy zavatra foana natonga an'izao, nisy fahatezeranao tao anatin'izao, nisy zavatra nampalahelo anao tao anatin'izao ary tsy nataoniza fa nataona ihany. Izahay zanak'olombelona ihany no manota, izahay ihany no mitondra zavatra mahafaty anay. Androany izay Andriamanitra anatona anao eto anatrehanao izay tsirairay avy reto amin'izao fotoana izao. Hitanao ny toerana misy anay, hitanao Andriamanitra ny lohalika miforitra eto anatrehanao. Jehovah Andriamanitra, mangataka ny famindram-ponao izay hidina amin'ity alina ity. Misy tokoa Andriamanitra ny olona izay marary mafy amin'izao fotoana izao, fianakaviana, namana matsaka izy. Eny Jesosy mety nanao izay nampalahelo anao tokoa izy ireny, nanota teo anatrehanao. Mivesatra an'izany amin'izao fotoana izao satria tratra ny areta. Androany Andriamanitra mifona aminao izay, tena mifona Jesosy, tena mangataka famindram-po, tena mangataka famelan-keloka. Maro amin'izy ireny ange Jesosy no talohany narariany tena maniratsiranao mihitsy, manao an'Andriamanitra tsy misy mihitsy. Jesosy mifona aminao izay, mifona aminao izay Jehovah Andriamanitra, mamindra fo aminay ianao. Angatahanay Jesosy noho ny aminay tsirairay avy reto izay tonga eto androany. Mety tsy afaka hibanjina anao tsony ireny olona ireny, mety tsy afaka hivavaka tsony ireny olona ireny Andriamanitra. Fa izahay tonga eto androany Jesosy, manelanelana ny bangy izay Jehovah Andriamanitra, hifona ho an'izy ireny izay Jesosy malala. Mangataka ny famindram-ponao izay hidina amin'ity alina ity, any amin'ny toerana misy azy ireo tsirairay avy any Jehovah Andriamanitra dia ho tsapan'izy ireo, hisy zavatra hiovany anatin'izy ireo, hisy zavatra ho tsapany satria misy olona tia mivavaka ho azy. Nareo izay marary,
nareo izay tsy marary ihany koa kanefa fantatra efa mbola mania sy Jehovah'Andriamanitra. Mini tsy mijery anao, mini mihodina sy miala anao, miala ny antsonao, manampitsofina mihitsy azy Andriamanitra. Tsy te handre ny feo anao, mifona aminao izay androany. Mibebaka eto anatrianao, izay tsy saray avy reto ihany koa, manana ny fahalotona sy ny fahalemena sy ny fahotana sy ny faharatsiana koa izay Jesosy entina eto anatrianao izany androany. Hibebahana eto anatrianao izany androany. Mamindra fo aminay Andriamanitra. Mamelany elokay Jesosy. Misy aminay eto tena mbola ao anatina fahazaran-dratsy mihitsy, mbola eny amin'ny fiainan'izao tontolo izao mihitsy, mbola voafatotry ny zavatra maro samihafa. Jesosy io mamindra fo aminay. Mamelany elokay ianao. Mifona aminao izay Andriamanitra. Mibebaka eto anatrianao Jesosy Kristy Tompo. Aoka ny famindramponao hidina amin'ny saray avy izay tonga eto androany. Jesosy io ho any amin'iza moa zahay? Zay inge Jesosy. Hatramin'izay zay raha misy olana dia mandeha mitady vahaolana. Any amin'ny toerana maro samihafa, any amin'ny olona maro samihafa, any amin'ny dokotera isan-karazany. Ohatrany nahita vahaolana foana zay hatramin'izay. Ohatrany sitrana ihany ny aretinay, ohatrany nety ihany ny fiainanay. Fa ankehitriny zay vao tena matsapa. Fa latsaka lalina Jesosy. Lasa lavitra Jesosy ty aretiny ty. Ary tena tsapanay ankehitriny fa tsy misy fahamonjena fa tsy eo aminao. Ka Jesosy mifona aminao izay androany. Mamindra fo aminay tsara iaby ianao. Mamelany elokay Jesosy io. Izay rehetra tonga manaraka an'izao fandarana andramokay izao. Izy famelan-keloka fahobe eto Jesosy. Satria misy fibebahana fahobe eto androany. Halleluja. Hamelany elokay tsara iaby ianao. Hanomboka atsapy izay androany. Fa misy tady fitiavana manomboka mifamatotra indray ao anatin'izao vavaka izao. Misy fitiavana manomboka mifanakaiky indray ao anatin'izao vavaka izao Jesosy. Misaotra Andriamanitra, mankasitraka, mitera sy manome voninahitra ny anaranao izay. Misaotra Tompo. Halleluja. Amen. Misaotra an'Andriamanitra, misaotra mampionana amin'izany vavaka izany. Manomboka hivavaka arytsika amin'izao fotoana izao. Ianareo izay mbola mandefa ny anarana le olona entina vavaka dia mba miangavy anareo sivanarana le olona etsika vavaka satria tena tonontsika eto tsy voatery hoe nanarana azy fanampy fa ny prénom fotsiny dia fa zava-dehibe mba afahanay afahana manonona izany olona izany. Dia any amin'ny MP ihany koa ny fangataham-bavaka fa tsy aty amin'ny commentaire satria rehetra tsy hitanay ny zavatra voasoratra eo amin'ny commentaire. Ivavaka nomboka ivavaka arytsika amin'izao fotoana izao. Jesosy malalo tena mangataka aminao izay amin'ity androany ity. Ianao niraka ny fanamasinao, fanasitrana amin'ny tsirairay avy izy atokantrano izy tan'olona. Jesosy malo misaotra anao Jesosy ny amin'ny fafanay maty izao fandarana izao. Isaoranay ianao ny connexion. Ary ankehitriny raha hitondra vavaka izay dia fantatro fa mihaino vavaka ianao. Androany Jesosy dia mitondra vavaka manokana ity androany ity. Andralahy tianao izay tsy salama amin'izao fotoana. Ary efa naniditra hôpitaly mihitsy Jesosy amin'izao fotoana izao. Tompo malalo, za androany mangataka eto anatrianao. Hitanao toerana misy an'izany alahanay izany Jesosy. Dia hamangy andralahy tianao ny fanapasitrana amin'izao fotoana izao. Ananga azy, amerina azy amin'ny laoniny, amerina ny fahasalamany. Misaotra Jesosy malalo. Tononay ambavaka eto amin'ity androany ity. Raha baviliana Jesosy izay tena tratra an'izany entin'izany ihany koa. Mangataka Jesosy amin'ity androany ity. Oka ianao hiditra ny tokantrano misy azy zany dia amakivaky. Halleluja. Amakivaky ny vatany. Amakivaky ny taonany sy ny nofony dia mitondra fanasitranana ho azy. Misaotra vavaka androany raha tantely izay efa mahia amin'izao fotoana izao Jesosy. Nefa za dia matoky aho. Fa amin'izao resy fotoana izao dia isy fanamaheridina amin'ny fanampanasitrana. Anasitrana azy ianao Jesosy. Averina nofony indray ianao, averina ny fahasalamana indray ianao.
ho voninahitra ny anaranao misaotra Jesosy. Aza tianao Jesosy ny mijery an'ny ianabavy oly amin'izao fotoana izao izay tratran'izany aretina izany ihany koa. Fa zay Jesosy amboniny mihitsy ny finoanay fa hositranonao izy amin'ity androany ity. Misaotra ny amin'ireo fanasitrana efa nanomboka nataonao tao anatin'ny fitondranam-bavaka Jesosy misaotra Jesosy malala. Mankasitraka anao zay Tompo satria fantatray Jesosy fa mijery ianao amin'izao fotoana izao. Eka ne fanahinao masina mpanasitrana nasitrana any amin'ny kanto any amin'izao fotoana izao Jesosy raha nabavy kely kanto dia hositranonao izy. Ikory anatin'ny lalan-drany any mihitsy ny rahanao Jesosy dia tena nasitrana dia amerina amin'ny laoniny. Halleloia. Dia tahaka izany ihany koa raha lanirina Jesosy malala izay efa tena reraka dia reraka amin'izao fotoana izao. Nefa isaoranay ianao Jesosy fa efa nanomboka nentina mbavaka dia efa nanomboka netsara izy tamin'ity androany ity. Nefa angatahana aminao Jesosy tena nasangananao azy tanteraka mihitsy. Anasitrananao azy tanteraka mihitsy Jesosy dia verina amin'ny fahasalamany hatramin'izay mihoatra noho ny taloha izy. Dia tsy adinonay koa raha nampahaviriana Jesosy malala jereo izy. Jereo raha arivo sy ny zanak'izy ireo amin'izao fotoana izao. Fa efa nanomboka manahaka amin'ny fitsaboana izy ireo Jesosy ary efa renay fa nefa polisanjatony avokavokany dia efa tratran'izany aretina. Nefa mbola misy ny ampolisato izay anao Jesosy afaka hiasanao. Halleloia. Dia roahako mihitsy ny fanampahafatesana tsy ao anatin'izany tokantrano izany. Inona ny fanampy-fanasitranana. Misaotra Jesosy tahaka izany ihany koa nanabavinay Geneviève Andriamanitra izay nangatabavaka teto tamin'ity androany ity. Dia hositranonao izy Jesosy fa voaporofo izao fa tratran'izany aretina izany izy. Fa ianao hanasitrana azy. Ho antsika izay manaraka eto tsy hanabavy Geneviève le mpanaraka antsika izany fa olo-kafa mihitsy Geneviève hafa mihitsy fa sao dia hanabavy Geneviève ny eritreretinareo. Fa tsy Geneviève le mpiaraka amintsika eto fa Geneviève hafa mihitsy izay marary ary efa tratra zany aretina izany izy efa testé positiva izany vehivavy izany. Fa Andriamanitra koa nefany anala ny soritra aretina rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy anasitrana ianao. Tahaka izany ihany koa rahalahy José amin'izao fotoana izao Jesosy izay tratran'izany aretina izany. Tokony aty amiko Jesosy fa raha tononona eto ny anarany amin'ity androany ity dia angatahanay ianao anasitrana dia sitraky ny finoana nasitrana andralahy José amin'izao fotoana amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Toussaint entina mbavaka ihany koa amin'ity androany ity. Fa na dia efa tratran'izany aretina izany raha Toussaint dia amin'ny anaran'i Jesosy ny ananganana azy eo ambony fandriana. Amin'ny anaran'i Jesosy no hitenenana fa sitrana izy. Ny rahan'i Jesosy mikoriana hatrany am-tapindohany hatrany am-paladiany amin'izao ora sy fotoana izao. Dia tahaka izany koa raha Kristine Andriamanitra. Ninona marary azy, ninona zavatra mahazo azy amin'izao fotoana izao Jesosy dia za matoky sy mino. Tokony aty anatiko. Fa mahery loatra ny Andriamanitra tsoina. Atsoina eto amin'izao fotoana izao. Fantatro fa misy ny fanahy masonao mpanasitrana ny aretina rehetra. Ho jerenao manokana nabavy Robinina sy nabavy Miora. Zanany Jesosy amin'izao fotoana izao. Hositranonao izy. Ny aretina izay mahazo azy ireo Jesosy eo. Dia tsy hiaratsy fa hiatsara. Tsy hiombo fa hiafana amin'ny anaranao Jesosy. Tena tononona eto mihitsy ny fanasitrana androany. Ny loharanona aretina rehetra mihitsy ny tena hongotany amin'ny anaran'i Jesosy. Any anatin'ny anabavy Daniela any amin'izao fotoana izao. Tsy ambininy izany, tsy anakery izany, tsy anapahefany izany. Ny anaranao Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy. Ny angatahako androany. Ny fanasitranana Jesosy ho an'ny Daniela ho tanterahinao izany Jesosy eto ka mbavaka ihany koa Parina Jesosy amin'izao fotoana izao izay efa narary. Ninona aretina ao anatiny ao Jesosy ninona aretina mampahory azy. Angatahako hitsahatra izany amin'ity androany ity. Hiteny amin'ny aretina ianao Jesosy mangina mitsara dia hitsahatra izany. Ary Lea izay bevoka amin'izao fotoana izao Jesosy nefa dia
testé pozitiva ihany koa izy am'izao fotoan'izao Jesosy malala de za matoky sy mino fa tena hositranonao izy matoky sy mino Jesosy fa idina ny fanasitranana am'izao ora sy fotoana izao hatramin'ny zaza ho akibony ka hatramin'izy sy ny vady aman-janany de ho arovanao am'izany arety mandringana zany ary ho sitranonao Jesosy misaotra Jesosy eto ka mba afaka amin'ity androany ity ranabavy nirina izay tsy salama ihany koa Jesosy ary ny azy de efa miampy aretiny efa tramo zay efa mivilana hatramin'ny vavany mihitsy Jesosy fa za matoky sy mino fa ny Jesosy atsoina isan'andro eto ny Jesosy atsoina isan'andro eto de Jesosy manangana na de efa ny maty azy de matoky Jesosy matoky tompo halleluja fa nasitrana azy ianao de jereo koa Jesosy malala ireto mpivady de tsy izy zany fa Ianitra sy Sebastien zay efa samby tratran'izany aretin'izany am'izao fotoana izao Ianitra sy Sebastien Jesosy mba jereo akaiky Jesosy jereo hatramin'ny zanak'izy ireo hatramin'ny ankonany Jesosy jereo androany fa tena mila ny tananao zay Jesosy de matoky fa tsy andalo fotsiny anao fa hijery ny anabavy zanona ihany koa am'izao fotoana izao de ho arovanao izy sady ho sitranonao izy de omenao azy ny fanasitranana de omenao azy ny fiainana omenao azy Jesosy ny fifaliana de ampodinao indray ny aindry ampodinao indray ny tanjany sotra Jesosy de mitondra bavaka ihany koa ny anabavy Henriette am'izao fotoana izao izay tsy salama matoky Jesosy fa ametraka famantarana anaty zany tokantrano zany anongotra ny loharanona aretina rehetra ianao sotra Jesosy eto ka bavaka ihany koa Daniela sy ny dadany amin'ity androany ity zay samy tsy salama Jesosy malalo tsy misy nizaniza tsonay afa-tsy ny anaranao mahavonjy Jesosy de tafinerinao Jesosy de sitrano izy am'izao ora sy fotoana izao matoky Jesosy amin'ity androany ity fa raha miantso eto zay ka miantso sy manonona ny anarany de tonga any ny fanasitranana am'izao fotoana izao de eto ihany koa amin'ity androany ity Jesosy ranabavy Anisette Jesosy de angatahanay aminao Jesosy mba anasitrananao azy am'izao fotoana izao sitrano izy zoky ny anabavy Noely sitrano izy Jesosy mangataka eto anatrianao tena hoe idiny ianao anasitrana anongotra ny aretina rehetrarehetra sotra Jesosy malala ary androany koa Jesosy de mitondra bavaka izay ny vadiny anabavy miaraka aminay eto izay efa forme grave am'izao fotoana izao eto ka bavaka manokana am'izao fotoana izao ny vadiny anabavy Marie Gilda izay efa forme grave amin'ity androany ity efa 7 andro izy zao narary mitondra bavaka manokana tsy ho an'ny anabavy Marie Gilda fa sitrana io ain'Andriamanitra ataony manasitrana ary zany mihitsy ny angatahantsika sy dongitsika amin'Andriamanitra eto androany mba hitondra an'izany fanasitranana izany sotra Jesosy androany koa tsika hitondra bavaka ny anabavy rahalahy Yvon izay vao avy ny didina fo ao anatin'izao arety mandringana izao Andriamanitra hiaro azy ianao Andriamanitra anasitrana azy ianao Andriamanitra hitantana azy ianao matoky Jesosy malala fa tsy misy soavelanao verimaina ny vavaka izay natao tamin'ireo olona ireo de ta io anabavy nirina sy ny vady aman-janany fa tena mila ny famonjenao am'izao fotoana izao tahaka izany ihany koa iony izay efa tratran'izany aretin'izany am'izao fotoana izao Jesosy mangataka izay Jesosy tena hoe sitrandro fa tena hainao ataony manao an'izany hainao atao zany Jesosy hainao ataony manasitrana Jesosy zay Jesosy raha miantso eto miantso ny anaranao de miantso ny anaranao manatena fa ho sitranonao manatena fandray valim-bavaka avy aminao Jesosy malalo voninahitra ny eo anao misaotra anao ny am'ireo anarana zay nitonona teto fa tsy adinonay koa Jesosy misaotra Jesosy makasitraka ny am'zavatra rehetra zay vita makasitraka ny anarana rehetra zay efa nitononona teto de matoky Jesosy malala fa tsisy na de ray aminay aza hiala maina misaotra Jesosy inoko ary fantatro matanjaka ny finoko fa any amin'ny toerana zay misy an'ireo olona ireo de efa nirahanao any ny anjelim-panasitrana am'izao fotoana izao
amongotra sy anongotra ny aretina rehetrarehetra ny anaranao Jesosy. Ny rahanao mahery ikory anatin'ireo olona ireo ary ho fefy manodidina azy tsiray avy. Saotra Jesosy aho. Halleluia. Amen. Halleluia. Saotra n'Andriamanitra tsika ny amin'izay vavaka izay mbola hitoy vavaka foana tsika, mbola misy antom-bavaka hoe tsika eto androany satria raharontsika ny fotoana fahatsika manatanteraka an'izany vavaka izany. Dia izay aloha ny olona nandefa message izay tena hoe efa tena marary mihitsy, izany hoe efa nisy ny forme grave, nisy ny olona testé positif na sy nisy ihany koa ny olona izay tena hoe vao manomboka marary amin'izao fotoana izao. Ny antsika mivavaka teo daholo zareo. Nareo rehetra izay nandefa ireny message ireny manana finoana. Nareo tonga dia manana finoana, aza misalasala, aza mianana. Fa tsy maty izany ireny olona nentina mivavaka ireny hijoro vavolombelona eto nareo rehefa tonga izay fotoana izay ho voninahitr'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao tsika dia hivavaka indray tsy ny olona marary ny antsika mivavaka fa ianareo ny fianakaviantsika indray mba ho arovan'Andriamanitra mihitsy amin'io aretiny io. Halleluia. Tena hiaro antsika Andriamanitra. Raha mbola tsisy marary ny fianakavianareo sy ianareo dia tsy hisy arary amin'ny alalan'ity vavaka ity dia ametraka fefy manodidina antsika. Ny rahan'i Jesosy no fefy manodidina antsika, tsy afahany dia voly hiditra andefa ny zana-tspikany amin'ny alalan'ny aretina ka tonga antsika ho tratran'izany aretina izany. Izao no ataontsika manomboka izao. Ianareo rehetra izay manatrika eto dia manaova amen daholo nareo manaova amen daholo nareo mba ho hitanay hoe eto nareo dia ho tononony daholo anaranareo rehetra sy hientina mivavaka avokoa ny fianakavianareo akaiky izay manatrika eto androany. Manomboka eto amin'ny alefantsika aloha ny commentaire izay rehetra manomboka manao amen voalohany aoriana ny titeniko ity eo manomboka amin'ny ravavy zany manao amen dia angatahana mba ho amen no soratanareo dia amin'izay tsy mifangaro dia manao amen ray fotsiny aloha dia tsy manao tsony raha tsy elaela mba ho hitantsika tsara le anarana anomboka hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ho anareo ifandimby eto izay mivady hitondra mivavaka anareo rehetrarehetra. Saotranao zay Jehovah'Andriamanitra fa mbola afaka mifampivavaka izay amin'izao fotoana izao ary izay Jesosy dia mino fa eto ianao. Ny tenao nefa laza fa naiza ny angonandrona ny telo amin'ny anaranao dia ianao eo afovoany ary ianao eto afovoanay ianao amin'izao fotoana izao. Heninao avokoa Jesosy na ny atsimo na ny avaratra, ny andrefana na ny atsinanana, any amin'ny firenena maro samihafa ny toerana misy anay amin'izao fotoana izao. Fa ny sofinao Andriamanitra tsy lalo-dalovana fa mahare. Ary raha hivavaka izay Jehovah'Andriamanitra amin'ny androany ity na olona aiza koa ny entinay ambavaka na aiza dia tananao tsy fohy fa mahavonjy. Azo ny tananao avokoa Andriamanitra ny toerana rehetra izay entinay ambavaka. Ny anjelinao an-danitrao, anjelana alikisa Jehovah'Andriamanitra ampy-mizara ho anay rehetrarehetra reto sy ny ankohonanay. Ary izay misy matoky an'izany mahatonga anay mivavaka androany. Jesosy amin'ny androany ity dia mivavaka manokana ho an'ny fianakavian'ny ravavy ny vadiny, ny zanany, ny ray aman-dreniny, ny ray tam-po aminy sy ny vady aman-janaka ireo ray tam-po aminy. Jesosy eo mangataka amin'ity androany ity. Rahanao mahery ho fefy manodidina azy, ny fanainao masina irehetra manodidina an'izy ireo. Noho ny amin'izao vavaka izao Andriamanitra dia aniraka ny anjelinao mihitsy ianao hitondra fiarovana mafy ho an'ny fianakavian'ny ravavy ravavy ame manambotsoa Jesosy izay tonga eto ihany koa androany Jehovah'Andriamanitra. Tsy ny raha tian'izao fotoana izao izy satria mino izy Jesosy fa raha tonga eto izy, halleluia, raha tonga eto izy dia izy fiantraikany eo fiainan'ny fianakaviany izao vavaka izay atao. Mataka aminao ny vady aman-janany, ray aman-dreniny, ray tam-po aminy sy ny zanak'ireo ray tam-po amindreo sy ny vadin'ireo ray tam-po amindreo ny havany akaiky Jesosy ho arovanao ihany koa anatin'izao arety mandringana izao. Tsisy ho voakitika Andriamanitra araka ny toroteninay teo fa tsisy ho voakitika satria noho ny aminay tsiray avy. Vavaka izay Jesosy ho an'ny anadatojo Mikaela Jesosy ianao mahita ihany koa ny ray aman-dreny, ny ray tam-po aminy sy ny vady aman-janak'ireo ray tam-po amin'ireo akaiky ny fony ireo Andriamanitra. Dia izay matoky fa raha tonga eto izy hivavaka ho an'ireo dia ianao Jesosy hiaro an'izy ireo ihany koa. Ny rahanao fefy manodidina an'izy ireo tsiray avy. Isa tokantrano isambaty tanolona mivavaka izay ho any ravavy mama Valtina amin'izao fotoana Jesosy ny zanany, ny vadiny, ray aman-dreniny ihany koa sy ny ray tam-po aminy, ny vady aman-janak'ireo ray tam-po amin'ireo izay akaiky ny fony. Jesosy malalo araka fanay amin'ny ranao arovy amin'ny fanainao masina Jesosy fefy manodidina azy ianao ho akavia sy ho akavanany. Vavaka izay ho any ravavy domoina Kôtsimana Jesosy malala amin'ity androany ity ny vady aman-janany, ny ray aman-dreniny, ny ray tam-po aminy sy ny vady aman-janak'ireo ray tam-po amin'ireo Jesosy angatahanay eto anatrehanao zany.
ianao ane iaro azy ireo jesosy, iaro azy ireo ianao ary tsy amela azy ireo irery ianao jesosy a. Vavaka zay ho any ravavy Marie Charline amin'izao fotoana izao, vavaka ihany koa zay ho anyzany ravaviny zany ibako izay niditra hôpitaly jesosy amin'izao alina izao mihitsy Andriamanitra. Mangataka zay amin'ity androany ity jesosy, miaraka amin'ny any ny fomba ny tananao mahery, tsy rery izy any amin'ny hôpitaly any Jehovah Andriamanitra. Ary na dia betsaka aza ny olona miditra hôpitaly any jesosy dia hojerenao manokana zany ravavy zany satria olona entina mbavaka. Vavaka koa zay ho an'ny fianakavian'ny ravavy Marie Charline jesosy, ny vady aman-janany, ny ray tapo aminy sy ny vadin'ireo vady aman-janany koa ray tapo aminy jesosy, ny ray aman-dreny hojerenao manokana ihany koa amin'ity alina ity. Jehovah Andriamanitra ny vavaka izay ataonay eto dia manam-pinoana izay fa hoarovanao ny fianakavianay ravavy tsiry amboara-mielona jesosy a, entinay ambavaka ihany koa ny ankohonany, ny fianakaviany, ny ray aman-dreniny sy ny vady aman-janany jesosy, ny ray tapo aminy sy ny vady aman-janany koa ray tapo aminy, entinay ambavaka tonononay eto anatrehanao zany jesosy, ary izay anarana rehetra voatonona eto dia ny anjelinao ane andeha ho any jesosy, iaro an'izy ireo tsirairay avy, ametraka fefy manodidina ravavy bakay, ny ray aman-dreniny sy ny ray tapo aminy, ny zanany, ny vadiny jesosy eo, izay rehetra akaiky ny fony hoarovana amin'ny rano mahery, tsisy ho voakasika jesosy a. Ravavy Robina Full of Grace Andriamanitra, agatanay eto anatrehanao, ny fianakaviany akaiky, ny havana akaiky izay rehetra akaiky ny fony hoarovana amin'ny rano zany noho ny aminy izay tonga eto androany. Jehovah Andriamanitra dia hijery azy manokana. Ravavy tina malaza jesosy a, entinay ambavaka amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra, haleloia, hoarovanao izy, ny fianakaviany, ny ray aman-dreny, ny vady aman-janany, ny ray tapo aminy sy ny vady aman-janany, ny ray tapo aminy, hojerenao manokana amin'izao fotoana izao tonga miaritra eto zany ravavy zany, finoana tonga avy eto ravavy frère jesosy entinay ambavaka, ny zanany, ny ankohonany, ny ray tapo aminy, ny laky ny fony rehetra Jehovah Andriamanitra, hojerenao manokana ihany koa amin'ity alina ity. Ravavy Lina Parasta jesosy, ianao ane ny masonao ane hitopy amin'ireo fianakavian'ireo, amin'ireo ankohonan'ireo jesosy a, iaro azy ireo ianao amin'izany arety mandringa zany, tsisy ho lavon'izany izy ireo, ravavy rehetra soa Jehovah Andriamanitra tonga eto izy fonana tonga avany eto Andriamanitra, izay matoko sahady fa ny fonony efa amonao ankohonany, ny vady aman-jany, ray tapo aminy sy ny vady aman-janany ray tapo aminy jesosy a. Ravilanto ny rina Jehovah Andriamanitra mangataka amin'ity androany ity jesosy eo, eto anatrehanao ny tondraka-mbavaka ihany koa an'izany ankohonany zany ravavinay zany, hitanao fa eto foana izy isan'andro, tsy mirateha an'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra, dia fantatro fa noho ny aminy dia hoarovanao izy sy ny ankohonany, ny akaiky azy rehetra, ray aman-dreniny sy ny ray tapo aminy. Jesosy malala ravavy Marie Jo Jehovah Andriamanitra, entiko ambavaka eto anatrehanao tompo, ny vady aman-janany, ny ray aman-dreny, na lavitra ny any akaiky Jehovah Andriamanitra, ianao hijery azy ireo manokana amin'ity androany ity, hitanao ny hafanampony sy ny fanompony anao dia tsy avelanao raraka tany zany fa ianao hiaro azy. Misaotra indrindra Jesosy, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fahasoavanao. Halleluja. Toy antsika ny fitoranam-bavaka amin'izao fotoana izao, tiana rakotoary zaka Jesosy entina eto ambavaka aminao. Hitanao Jesosy ny fahafoizan-tena an'izao anabavy izao Jesosy a, fantatra fa na mbola salama izy amin'izao fotoana izao Jesosy dia ho salama lalandava izy satria fantatra fa hiaro azy ianao ary tsy izy ihany fa hatramin'ny ankohonany Jesosy ny vady aman-janany no ny aminy dia ho tahinao ho arovanao. Aza dininao anabavy n'olo malala sehendro Jesosy entina ambavaka amin'ity androany ity, n'olo malala sehendro ho tahinao ho arovanao, ary raha misy efa tsy salama dia ho sotranonao, na misy manodidina azy na ny vady aman-janany na ny ray aman-dreny ray tapo aminy Jesosy dia ho arovanao a izany anabavina izany. Erikaraka amin'izao fotoana izao dia hoentina ambavaka amin'ity androany ity, erikaraka ny vady aman-janany, ny ray tapo aminy a, ny ray aman-dreniny a dia ho tahin'Andriamanitra ny amin'izao fotoana izao a, ho arovanao Jesosy a, tsy ho isan'ny olona edona pahoriana akaiky izany ty vehivavy ity Jesosy a, tsy ho isan'ny hava zany tena hoe idona pahoriana Jesosy a, ho tratran'izany aretina izany a, fa ho sotranonao ary ho arovanao. Misaotra Jesosy a, Jesosy ho tahinao izy dia ho sotranonao. Raha misy amin'izao fotoana izao any amin'ny fianakaviana any ka misy tady ho tratran'izany valanaretana zany dia efa ho diovinao sy ho sotranonao, ary indrindrandrindra Jesosy a dia tsy ho avelanao tafiditra amin'ny tokony aravarana izy ao anatin'ny vatana ireo izany aretina izany Jesosy a, fa ho sotranonao sy ho arovanao. Elianimpa Elianina Jesosy tena ho tahinao manokana, izy sy ny ankohonany Jesosy malala dia tsy mba ho isan'ny olona lavony zany aretina zany, tsy hidiran'izany aretina zany kory ny vatan'izy ireo, fa misy antikor dia ny rananao Jesosy ny antikor mikorina anatin'izy ireo amin'ny anaranao ny angatahana an'izany. Jereo Jesosy a, anabavy Rodinina amin'izao fotoana izao, na ny tenany, na ny vady aman-janany,
ny ray aman-dreny ny rafozany jesosy malala etokambavaka amin'ity androany ity mba hoarovanao amin'izany aretina izany hoarovanao amin'izany arety mandringana izany amin'ny anaranao jesosy no angatahako androany ny tananao mahery hiaro azy koa da leonia amin'izao fotoana izao etokambavaka jesosy mba hositranonao ary hoarovanao tsy izy ihany fa zay rehetra eo aminy na ny vady aman-jana na ny ray aman-dreny ray tapo aminy de hoarovanao jesosy malala matoky jesosy matoky anao orgade orlinina hotahinao jesosy tononoketo ny anarany jesosy de fantatra fa ho tsarovanao zany anabavy izany de hoarovanao izy amin'ny aretina hoarovanao izy sy ny vady aman-janany sy ny ray tapo aminy sy ny ray aman-dreniny misaotra jesosy emelo avilitina jesosy etokambavaka aminao amin'ity androany ity hitanao ny azakazaka zay ataony manompo anao jesosy de taio jesosy malala ianabavy emelo avili jesosy ho tahinao hoarovanao izy ary raha misy amin'izao fotoana zao fianakaviany akaiky jesosy maminy any lavilavitra any jesosy efa tadotratra zany rehetra zany de hositranonao izy de hoarovanao misaotra jesosy anabavy linda jesosy etokambavaka aminao amin'izao fotoana zao hoarovanao zany anabavinay zany hoarovanao izy sy ny ankohonany vady aman-jana ny ray tapo aminy jesosy hatramin'ny reniny zay efa lehibe any jesosy fa nefa mbola nino ny voninahitra ao de hositranonao hoarovanao misaotra jesosy anabavy maholo falia amin'izao zao etokambavaka jesosy tena hotahinao izy hoarovanao izy hotantaninao izy jesosy tsy izy ihany fa ny vady aman-janany jesosy jereo mihitsy jesosy tena angatanay aminao ny ray aman-dreniny ray tapo aminy hoarovanao orikaran'orosoa entina mavaka amin'izao fotoana zao jesosy malalo zay rehetra mikasika azy ny ray aman-dreniny ny ray aman-dreniny ny ray tapo aminy tena entina mbavaka jesosy ny vady aman-janany jesosy entina mbavaka amin'izao fotoana zao mba hositranonao hoarovanao amin'izany aretina izany misy saotra jesosy malala elina mika etokambavaka amin'izao fotoana zao jesosy hositranonao ary tsy hoavenanao tratran'izany aretina zany ary raha misy fianakaviany efa mandindondindony zany aretina zany miodiody de tsy mahita ny trano miditra ao amin'ny fianakaviany amin'ny anaranao jesosy ny angatahako an'izany misy saotra jesosy malala halleloia amen toizatsika foana ny fitondrana mbavaka Babakatsika ho andrababy razana Monika amin'izao fotoana izao entina mbavaka jesosy rababy razana Monika sy ny ankonany ny fianakaviany akaiky Andriamanitra ndray aman-dreny ray tapo aminy vadiny ny zanany jesosy io ianao anejery azy manokana amin'izao azy zao Jehovah Andriamanitra de andidiny anjelinao ianao hiaro azy sy ny ankonany rababy Samira Tansia entina mbavaka ihany koa amin'izao fotoana izao jesosy tonga eto izy manaraka ny fandalana satria manam-pinoana izy jesosy fa raha entina mbavaka izy sy ny ankonany de voaro amin'ny aretina jesosy androany zay tena fantatra efa tsy avelanao verimainy zany finoana zany fa amin'ny finoana de hiasa ianao amin'ireo fianakaviany reo jesosy vady aman-janany ray aman-dreny ray tapo aminy jesosy de fantatra fa hijery azy ireo ianao raha da falaray ritovy zay tonga eto ihany koa androany Jehovah Andriamanitra mavita miaritra amin'izao aly zao jesosy fantatra fa ianao efa mijery azy ireo sady any an-tany lavitra any vady aman-janany jesosy ndray aman-dreny ray tapo aminy jesosy malalo na inona zavatra mety manodidina azy de ianao hiaro an'izy ireo hijery maso fotsiny any izy ireo jesosy fa noho ny amin'ny vavaka zay ataona eto de ho voaro amin'ny ranao ny ankohonany ny akaiky azy rehetra raha felana rakoto amin'izao fotoana izao jesosy entinay ambavaka ihany koa jesosy malalo ianao hiaro an'izany mpanompo vavinao zany hiaro ny manodidina azy ianao ny layany Andriamanitra ny tontolony Andriamanitra ny zanany jesosy ny ray tapo aminy sy ny ray aman-dreniny zay efa nisy voany zany ihany koa jesosy teo aloha teo fa zay jesosy matoky anao fa efa sitrana zany olo zany ary tsy hiditra ho amin'ny tsony ny aretina tsy andringana tsy hanao na inona eo amin'ny ankonany raha vavirina barasta jesosy entinay ambavaka amin'ity androany ity jesosy malala ianao hijery azy ireo manokana ihany koa Andriamanitra fantatra fa ao anatin'ny fony ny ray aman-dreniny ny ray tapo aminy ny vady aman-janany jesosy ao am-pony ireo de fantatra jesosy fa hijery azy ireo manokana ihany koa ianao tsy ho tratran'ny aretina jesosy malala raha vavy lianisa jesosy misaotra anao zay jesosy fa hijery azy manokana ihany koa ianao Andriamanitra ny zanany jesosy ny vadin'ireo zanan'ireo ny zafikeliny jesosy tena entinay ambavaka eto anatrehanao mihitsy ho arovana amin'ny rano ao tsy ahafahany devoly kitiany tsy azony devoly andefasana zazana tsy pikany arety mandringana zany amin'ny anaran'i jesosy raha vavy zoko serina jesosy entinay ambavaka ihany koa amin'izao fotoana izao ny vadiny isaorana ianao fa tena efa sitrana tanteraka na de natao testa jesosy ohatrany narary fa efa sitrana satria tsy tonga tao amin'ny aretina de fantatra fa ho tohizanao zany fiarovanao azy zany hiarovanao ny layany jesosy ny ray tapo aminy
ny ankonany akaiky Jehovahandriamanitra ny zanany Jesosy tena iaro azy ireo ianao navavy Natalira soahery ny aina Jesosy hojerenao ihany koa amin'ny alina ity Jehovahandriamanitra zay rehetra anarana tonona eto Jesosy dia fantatro fa ny momba azy rehetra ny manodidina azy dia hojerenao manokana ary andehatany lavitrany aza Jehovahandriamanitra dia ianao ny tananao tsy fifamavonjany iaro ny ankonany izay akaiky azy rehetra Jesosy mivavaka ihany koa zay mandravavy preta amin'izao fotoan'izao Jehovahandriamanitra hitanao avokoa Jesosy ny olona akaiky azy ary zany no adodidodony eto te hitondram-bavaka an'izany izy mba ho arovana amin'ny aretina fantatro fa hainao atao zany ary tena ho ataonao zany satria Andriamanitra fitiavana ianao androany Jesosy vavaka izay ho an'ny zoky olo-karaja mandimby Jehovahandriamanitra ianao ane iaro azy ihany koa Jesosy arovana amin'ny rano mihitsy ny layany amin'izao fotoan'izao ny fanainao masina tena anodidina azy ny ankonany izay rehetra akaiky azy Jehovahandriamanitra hojerenao tsy ho lavony zany arety mandriana zany ary raha misy sanatria efa marary Jesosy ianao anasitrana haleloia hositrano amin'ny aretina misaotra Jesosy raha Larisa ivosy entin'ny ambavaka ihany koa izay tonga manaraka ny fandarana eto Jesosy hoporofao aminy fa noho ny amin'ity vavaka izay natao tamin'ity alina ity dia tsisy voakasika izany aretina zany ny fianakaviany akaiky ny ankohonany vady amanjanany sy ny ray aman-dreniny ny ray tapo aminy sy ny vady amanjana koa ny ray tapo aminy ireo hoporofonao aminy fa miaro azy ianao haleloia misaotra Jesosy mivavaka izay ho andravavy Monisy lazafy malala amin'izao fotoan'izao any alavitra any izy Jesosy mahavita mahafoy fotoana mihitsy miaritra eto Jesosy satria hivavaka Jesosy malala tsy ataonao tsinotsinony zany fiaretana zany fa hijerenao azy hijerenao ny ankohonany akaiky azy ny vady amanjana ny ray aman-dreny ray tapo aminy sy ireo vady amanjanaka ray tapo aminy Jesosy io tena hojerenao manokana mihitsy izy amin'izao fotoan'izao arovana amin'ny ranao zandry Jonatana Jesosy vavaka izay amin'izao fotoan'izao Andriamanitra mba ianao ane tena iaro azy ary misaotra anao zay fa efa tena niaro azy foana ianao ary tsy tapitra hatreo Jesosy tsy mijanona eo aminy ihany koa fa mitongatra any amin'ny fianakaviany ihany ny famonjenao ny ray aman-dreniny ny ray tapo aminy Jesosy ny vady amanjanako ny ray tapo aminy ireo dia ho arovana amin'ny rano ihany koa satria manompo anao zao anata zao Jesosy dia hotafiditra anatin'ny tany Gosena avokoa ny ankohona kely rehetra Jesosy vavaka izay ho andravavy Sandrine Erika amin'izao fotoan'izao Jehovahandriamanitra tonga eto ihany koa zany mpanompo vavinao zany mitady anao mibanjina anao Jehovahandriamanitra dia fantatro fa hamonjy azy ianao hamonjy azy sy ny ankohonany ianao ny zanany ny vadiny ny ray tapo aminy ny ray aman-dreniny Jesosy hitatrano mihitsy ny valan'ny famonjenao Jehovahandriamanitra hojerenao avokoa izay rehetra akaiky azy tompo malalo vavaka izay ho andravirahalanta iaina iny azy Jesosy izy ihany koa dia ho arovanao ary be dia be ny famonjenao efa hitan'izao anata zao Jehovahandriamanitra dia tsy tsatra ny anapirofo aminy ianao fa Andriamanitra mamaly vavaka ianao ary hijery manokana azy sy ny ankonany ihany koa ianao Jesosy raha tonga eto izy amin'izao alina zao dia ny finony no ahafahany mamonjy ny fianakaviany akaiky vavaka izay Jesosy ho andravahana Thierry Ralbenja izay hitanao eto foana koa isan'andro ary mbola miaritra eto amin'izao fotoan'izao Jesosy mivavaka ho an'ny ankonany izay ny ray tapo aminy ny olona akaiky ny fony rehetra ny ray aman-dreny ny vady amanjanany Jesosy jereo manokana haleloia arovy amin'ny rano Jesosy malala tsy ho tratran'izany arety mandozy zany Jesosy vavaka izay ho an'ny mama mahainina amin'izao fotoan'izao haleloia misaotra anao izay efa tonga eto ihany koa izy Jesosy mitady anao amin'izao fotoan'izao Jesosy malala androany amin'ny vavaka tompo malala ianao ane iaro amin'ny ankonany ianao mamandravavy ama arapaina manokana ihany koa tonga eto androany misaotra anao zay Jesosy fa tonga eto izy amin'izao fotoan'izao hitondram-bavaka ny ankonany vady amanjanany Jesosy ny zafy keliny Jesosy ho arovanao amin'izany arety mandringana zany tsy akasika azy zany raha rianala Jesosy etoko ambavaka amin'izao fotoan'izao tena ho arovana amin'ny ranao ihany koa Jesosy ny ankonany akaiky azy rehetra ny ray aman-dreny vady amanjanany sy izay rehetra akaiky ny fony tsy ho tratran'izany arety mandringana zany ary sanatria misy efa nitratran'izany Jesosy dia ianao anasitrana amin'izao fotoan'izao haleloia misaotra Jesosy amen itotsika hitondra amin'ny fidoranam-bavaka itsika mbavaka nabavy hitody raha onysoa amin'izao fotoan'izao sy ny ankonany vady amanjanany ray tapo aminy sy ireo ray aman-dreny itsika mbavaka amin'izao fotoan'izao mba tena ho arovan'Andriamanitra amin'izany aretina zany misaotra anao zay Jesosy ary hitondram-bavaka ny nabavy hitody zay amin'izao fotoan'izao Jesosy dia arovy izy ary raha misy sanatria fianakaviana amin'izao fotoan'izao efa tratran'izany aretina zany na misy fambary amin'izany aretina zany Jesosy dia ho arovanao misaotra Jesosy koa nabavy Angela io amin'izao fotoan'izao ny tany lavany Jesosy ary tsy izy ihany fa ny vady amanjanany ny ray aman-dreniny ny ray tapo aminy ny rafozany Jesosy etoko ambavaka amin'izao fotoan'izao mba ho arovanao ary raha misy efa marary dia hositranonao misaotra Jesosy satria fantatro fa hainao atao zany ary dia ho tanterahinao misaotra Jesosy anabavy aina entina mbavaka amin'izao fotoan'izao mba ho tahian'Andriamanitra ho arovan'Andriamanitra ary fantatra fa
tsy arary zao vehivavy zao fa ny fianakaviany kosa de ho tahin'Andriamanitra raha misy efa marary de ho sitranina ary raha misy efa somary ohatry ny manomboka tratrany zany aretina zany de hongotana hatramin'ny fakany zany ary zay mbola salama de ho arovana amin'ny rahan'i Jesosy. Kotre kamaradin'i Jesosy entina nabavaka nabavy kotre sy ny fianakaviany ny vadiny ny zanany ny ray tapo aminy ny ray aman-dreniny ho arovanao Jesosy amin'ny raha anao mahery amin'izao fotoana zao tsy ho tratrana zany aretina izany tsy akasika azy ireo zany ary raha misy efa tratran'izany de ho sitranina amin'ny anaranao. Nabavy Maria Zilda de entinambavaka ny vadiny entinambavaka ny zanany entinambavaka ny fianakaviana manontolo ho sitraninao Jesosy ho arovanao amin'izany arety mandringana izany misaotra Jesosy. Léoncia Bavy Arnivo entinambavaka ho sitraninao Jesosy zany anabavy zany amin'izao fotoana izao ho tahinao izy Jesosy ary ho arovanao amin'ny rahanao mahery mahery ny rahan'i Jesosy ho tahinao olo viara-tsy mandresy ho arovanao de ho sitraninao tsy avelanao tratran'izany aretina izany misaotra betsaka Jesosy malala makasitraka ny amin'ny fitiavanao Jesosy midera ny anaranao zay Jesosy malala amin'izao fotoana izao. Ranabavy Geneviève de efa nentinambavaka mbola entinambavaka ihany koa hatramin'ny vady aman-janany sy izay mahakasika azy rehetra tsy ho tratran'izany aretina izany. Anabavy anitra niriny entinambavaka tsosy amin'izao fotoana izao mba tena ho arovanao izy tsy ho tratran'izany aretina zany de ho sitraninao amin'ny aretina zay mety mahazo azy ihany koa de ho arovana hatramin'ny vady aman-janany sy izay rehetra momba azy ray tapo sy ny ray aman-dreny misaotra betsaka Jesosy malala. Entinambavaka anabavy Soameva amin'izao fotoana izao Jesosy tena hoe ho arovanao tsy izy ihany fa ny vady aman-janany sy ny amin'ny manontolo izy ireo tsirairay avy Jesosy etokambavaka amin'izao fotoana izao Jesosy tena ho sitraninao izy azavelanao irery izy Jesosy fa tena hoe hatramin'ny fianakaviany de ho arovana amin'izany aretina izany. Noe lifanto Jesosy entinambavaka izy sy ny vady aman-janany sy ny ray tapo sy ny fianakaviany entinambavaka mba ho arovanao Jesosy tsy ho tratran'izany aretina zany ary raha misy efa tratran'izany de ho sitranina tahaka zany koa nabavy Andrina Suizelle Jesosy amin'izao fotoana izao entinambavaka tena hoe mangataka Jesosy fantatry fa noaviny io anabavy io izy tsy tratran'izany aretina zany fa ho an'ireo fianakaviany vady aman-janany Jesosy entinambavaka amin'izao fotoana izao Jesosy mba tena ho arovanao ary tsy akasika azy ireo izany aretina izany. Sandolany irina Jesosy etokambavaka ihany koa zany anabavy zany ho arovanao ho tahinao Jesosy azavelanao izy ireo ho tratran'izany aretina izany ary raha misy efa tratran'izany aretina zany de ho arovana sy diovina amin'ny ranao mahery Jesosy de hitondra fanasitranana ho azy ianao sy ny ankonany sy ny ray tapo aminy sy ny ray aman-dreniny. Mika randriana sola izay avany anabavy Marizo entinambavaka amin'izao fotoana izao tena ny rahan'i Jesosy amakivaky ny taolany sy ny nofiny ny fianakaviany izy mianakavy vady aman-janany ray tapo Jesosy arovanao zany Jesosy tsy ho tratran'izany aretina zany ary raha misy efa tratran'izany amin'izao fotoana izao de ary ny anaranao Jesosy ny anonana fanasitranana de ho sitrana amin'ny anaranao Jesosy. Toraka zany koa anabavy Mami sy ny fianakaviany ray tapo sy ny ray aman-dreny amin'ny anara maherinao Jesosy nangatahana eny zany vavaka izany Jesosy tena hoe sitrano izy Jesosy malala sitrano izy tompo malala fa fantatry fa hainao atao zany fantatry Jesosy fa hainao anasitrana ny aretina hiaro azy amin'ny aretina amin'izao fotoana izao. Misaotra betsaka Jesosy fa tsara indrindra ianao makasitraka ny amin'ireo rehetra zay nanao fangataham-bavaka teto Jesosy mangataka Jesosy amin'ity androany ity hoe na misy aza mety misy olona amin'izao fotoana izao tsy afaka ny manoratra Jesosy tsisy ny connexion ahafahany mifandray teto Jesosy de mba mangataka aminao Jesosy fangio zany olona izany fangio zany olona izany amin'izao fotoana izao Jesosy hitondra fanasitranana ianao hitondra hery ianao hitondra fanadiovana ianao ary anangana fefy manodidina ihany koa ianao Jehovandriamanitra anangana fefy manodidina ianao hiaro anay tsirairay avy hiaro ny olona rehetra Jesosy ary de ny olona mpijery sy mpanaraka amin'izao olona izao Jesosy niza mpanaraka zao fandarana zao de hitodio aza omenao lamosina fa hitodio Jesosy de aneho ny voninahitra zao aneho ny herinao misaotra betsaka Jesosy nda zao fandarana zao tanteraka Jesosy de noho ny fahasoavanao ary isorana anao zany amin'ity andro ity fa fahasoavanao na toy izao anay misaotra Jesosy niza netina mavaka teto de finosina rahanao zany mivavaka izany de tena hoe mitevoly tsy afaka hitsaingo ka tsy afaka nelingelina anaka mivavaka sidina amin'ny anara maherinao Jesosy halleluia amen. Ivavaka andrinetsika amin'izao fotoana izao halleluia vavaka Jesosy amin'izao fotoana izao andreo olona tsy fanoratra teto Andriamanitra etiny ambavaka raha viaja sy kapatitry mbola tsy fotoana teto Jesosy entokambavaka amin'izao fotoana izao ny vady aman-janany ny ankonany ny ray aman-dreny sy rehetra Jesosy
hojerenao manokana ihany koa ty alina ity tsy diso anjara amin'izany fiarovanao zany amin'ny aretina Jesosy tsy ho tratran'izany no ny anarany mahery ankehitriny zay Jesosy dia mivavaka ho an'ny firenena malagasy Jehovah-Manitra mivavaka satria dia tonga any Madagasikara Jesosy ny fandringana amin'izao fotoan'izao tena misy fidradradradrana tokoa a Madagasikara betsaka ny maty Jesosy kanefa tompo malalo noho ny amin'ny fijoroana ireto dia misy olona tokoa Jesosy efa tena tokony ho faty amin'izao fotoan'izao efa tena tokony ho faty fa noho ny amin'ny famindramponao izay midina amin'izany olona izany mety any amin'ny hôpitaly misy an'izany olona izany mety any tokantrano Jesosy Kristy tompo fa mangataka izay ny famindramponao hidina Jesosy hainao ny manangana na dia ny maty aza Jesosy hainao ny mamelona Jesosy lalo fa ny olona izay maramafy Jesosy Kristy tompo hainao ny manangana an'izany hainao ny masitra an'izany Jesosy mivavaka izay ho an'ny malagasy rehetra tompo malala mipepena ny malagasy Jesosy sady miaina ao anaty fantrana lalina no mbola miaina ao anaty aretina Jesosy eo tsy mahita vahaolana Jehovah-Andriamanitra mitady akavisy akavana aloha sy aoriana Jehovah-Andriamanitra mitady ny zavatra mety hasitrana sy havonjy Jesosy malalo fa zay eto mahafantatra fa tsy misy afa-tsy ny tananao mahery ihany afaka mamonjy sy manafaka anay ao anatin'ny aretina sy fandringana Jehovah-Andriamanitra zany mahatonga anay manatona anao amin'ity androany ity Jesosy zava-poana Jesosy ary voafetra ny vitan'ny dokotera ianao mahafantatra fa na ny dokotera amin'izao fotoan'izao efa tsy maharaka intsony Jesosy eo efa kivona ny mpitsabo Jesosy ny olona ny fanakaviana izay manana ny marary efa tena ao anatina fahakiviana amin'izao fotoan'izao Jesosy ary toatahaka ny mitaitaina fa vao misy marary dia efa miandry fahafatesana tompo malalo vavaka izay amin'ity androany ity ho an'ny malagasy rehetra Jesosy mamindra fo amin'ny firenenay ianao hitanao ny fanompotsisampy izay mbola mirongatra Jesosy mirongatra isanandro ny fahotana ao amin'ny firenenay ao Jehovah-Andriamanitra mirongatra ny fanompotsisampy mirongatra Jesosy malala ny famonon'olona ny abibiny isan-karazany ny karazana fahotana isan-karazany ary izany mahatonga ny fahatezeranao midina ao anatin'ny firenenay fa indreto izay Jesosy malala manelanelana ny bangy izay amin'izao fotoan'izao mitondra mavaka ny firenenay Jesosy hatrany amin'ny mpitondra ny ambony indrindra manam-pahefana ambony indrindra ka hatrany amin'ny ambany indrindra ny vahoaka faran'izay madinika indrindra Jesosy malalo ifonanay eto anatrehanao Jesosy fantatra efa manao ny tsy mety izy ireo fantatra efa tsy araka ny sitraponao ny zavatra ataon'izy ireo tsy mahafaly anao fa zay Jesosy eto hiezaka anao izay mahafaly anao mba hahafahanao manarona ny famindramponao ho an'ny firenenay Jesosy marary anay ny firenenay marary anay ny malagasy ary isanandro Jesosy isaka mijery Facebook zay mahita olona maty Jesosy midoboka ny anatin'ny fonay satria marary anay Jesosy ny firenenay zay ange Jesosy mba tahaka ny Estery mba hiteny zay manao hoe ataoko ahoana no fijery ny lozanjo ny fireneko Jesosy eo dia tahaka izany koa zay eto anatrehanao androany hoe mafy aminay ny mijery ny loza manjo ny firenenay Jesosy ary zany mahatonga anay miaritra amin'izao alina izao mba horenao ny vavaka sandratra Jesosy mba hitsahatra ny arety mandringana Jesosy averenao aminao ny malagasy Andriamanitra ataovy mitodika aminao ny malagasy fa zany ihany ny fanafody zany ihany ny vahaolana Jesosy hanafaka anay amin'ny fahantrana lalina sy ny arety mandringana Jesosy manao misaotra anao zay tompo afaka ny vavaka teto izay androany ary zay misy matoky Jehovah-Andriamanitra fa tsy fotoana ve maintsy fona ny arahana eto izao niza tonga teto dia andray falim-bavaka niza tonga teto Jesosy dia ho arovana amin'ny ranao niza tonga teto Jesosy dia tena ho tsapan'izy ireo fa misy Andriamanitra velona ny Andriamanitra ivavahanay Andriamanitra mahery ary Andriamanitra indrindra manavaka ny zanany manavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo azy dia misaotra indrindra tompo voninahitra ny eo anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay haleluia amen. Fantatro tu fa malahelo anao izay no mahatonga zao loza rehetra izao mitaraina ny tany mavesatry ny hotanay Jesosy jereo ny nosinay fantatro tu fa malahelo anao izay no mahatonga zao loza rehetra izao mitaraina ny tany mavesatry ny hotanay Jesosy jereo ny nosinay
indraindray dia mifanomety sy ny zahay tsy mba mifamela maho malagasy hitambatro iray sy zany andefa no toepanahitany avinao c'est sosio malagasy remba iantrao indraindray dia mifanomety sy ny zahay tsy mba mifamela maho malagasy hitambatro iray sy zany andefa no toepanahitany avinao c'est sosio malagasy remba iantrao mifona ho any fireneko ao fa mijaza ety mifona ho any fireneko ao fa maraza ety mitarao maenoza mivavaky izao raha misy ny aterzeranao malagasy avelao mifona ho any fireneko ao fa mijaza ety mifona ho any fireneko ao fa maraza ety mitarao maenoza mivavaky izao raha misy ny aterzeranao malagasy avelao raha misy ny aterzeranao malagasy avelao raha misy ny aterzeranao malagasy avelao Alléluia. Isaorantsika n'Andriamanitra ny fotoanantsika izay vita teto androany dia misaotra anareo ihany koa na hatrany hatramin'ny farany fa isaoran'Andriamanitra aloha fa voafehintsika adondro ihany ny fotoanantsika androany dia isaorantsika n'Andriamanitra izany ary matoky tsika finoana ngeza be aty anatintsika. Alléluia. Misy aminareo ireo efa forme grave misy amin'ny olona teto izay mahita fa misy olona efa tena mbavahoana niresaka taminay androany fa zao ny antsika ny finoantsika tsy andrena dia ray amin'ireo olona retina mbavaka ireo tsika filazana manjo. Amen. Izay ny finoantsika izay ary tena angatahantsika izany ho porofon'Andriamanitra eto amin'izao fandaharantsika izao fa manarika antsika eto Andriamanitra mampionona. Alléluia. Amen. Dia faly be zay niaraka taminareo teto misaotra anareo ihany koa tamin'ny filariantsoa ny fitondranareo ambavaka ihany koa nay menakavy kely izy ny ankohonanay dia mankasitraka be dia be anareo dia tamin'ny tahiny Jesosy daholo manana finoana aza matahotra intsony raha aorianany androantsika mbola matahotra dia manjary lasa ohatran'ny hoe verimaina fotsiny ny fotoana nieretanao teto hatramin'izao alina izao fa aza matahotra intsony fa efa napetrakantsika teo am-pelantanan'Andriamanitra avokoa ny mararintsika rehetra dia izy no anasitrana matory tsara mandehana amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ataovy foana ny fanoloran-tena isan'andro tehirizony ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika mba ahafahan'Andriamanitra hiaro antsika foana amin'izay ataontsika rehetra sy izay alehantsika rehetra dia misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany teto. Alléluia. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany mametraka ny mandram-piona rapitso indray tsika miaraka eto anatin'ny vavaka fiambenana samy tahiny Jesosy daholo. Amen. Alléluia. Rapitso indray raha mbola tsy tonga amin'ireo lanitra Jesosy mahereza daholo tahiny tompo aritsika. Alléluia. Amen.